Ankaviliana hatrany ny toko lasy toko vavy ny hitsidiana ny tokantranontsika menakavy amin'izao andro maraina ny talaty izao. Ankaviliana ihany koa no mbola afahana mitafy fandarana miaraka manonja zay mamonja zay mankahiran-trany ireo zay mbola ao anatin'ireo zay mbola ao anatin'ny fitsaboana ary mitondra ny teny fampinonana koa any fianakaviana izay manana havana maty amin'izao fotoana izao. Firarontsika koa nefa ny akoatr'izay ny hoe nahatrarantsika ny fetin'ny Pentecôte, izany hoe ny latsahan'ny fanahy masina tamintsika zany izay antenaina fa hitondra hery sy hitondra fanovana ngezabe, hitondra fiovana eo amin'ny fiainana andavanandrom-piainantsika. Eto dia mahatsiah manokana ary mankahery sady miarahaba anireo namantsika tapaka pretendazana rahalahy sy anabavy izay nivoaka ny fonja tamin'ny farany herinandro teo. Nivoaka ny fonja tsy hoe navoaka na hoe ohatra zany fa navita n'ilay sazy miatra 3 volana tany tamin'ny izay hita hoe tsy dia tena mifanentana loatra, tsy dia tena azo atao hoe aradrariny loatra na arakinihitsiny loatra, izany hoe famonjana olona tsy manatsiny izany. Atao akory moa fa dia izay no zavatra henantsika amin'izao fotoana izao. Ny nakalazana ny Pentecoste no tiako hotsipihana manokana satria raha ny tantara, raha ny hitantsika tsara izany hoe amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana zany, na ireo atao hoe mpivavaka azy na ny atao hoe dimbin'ny Kristy azy dia nizaka ny tseranena tao anatin'izay hoe fijoroana amin'ny fahamarinana, na ny hoe fampitana ny afatry Kristy, na ny hoe ny fampitana ny fampanjakana ny didifolo ena ny voaka kristianina. Ny didifolo moa dia ninona? Ny didifolo dia raha dinihantsika tsara dia mifandraika tanteraka mihitsy amin'ny lalàn'olombelona, mifandraika tsara mihitsy amin'ny lalàna zany hoe aza mangalatra. Manahoana ny tany sy ny firenena indrindra eto Madagasikara zany, satria raha ohatra ka hitantsika fampiarana an'izany reto andivo ny tany sy ny firenena izay no mariako teny hoe ny zakan'ireo kristianina, ny zakan'ireo chrétien ny tseraneny mihitsy, ary nisy mihitsy ny martyr tamin'izany fotoana zany noho izay fijoroana amin'ny fahamarinana izay. Manahoana fampiaran'izany didifolo zany? Lalàn'Andriamanitra ny didifolo, akoatra ny lalàn'olombelona, satria ny lalàn'olombelona mbola manana ny interprétation ahafahany mandika azy ny olombelona. Afaka manjakazaka satria lalàn'olombelona misy olona mifehy ny eo ambaniny. Fa raha handray an'izay didifolo zay ary ny ohatra ny teneniko teo, ny hoe aza mangalatra. Manahoana ny raha volamena 73,5, manahoana ny raha bois de rose, manahoana ny raha vatsoa, manahoana ny raha jono, manahoana ny raha sokatra, manahoana be dia be ny hitantsika hoe mivoaka amin'ny tsy tokony ho izy, mivoaka amin'ny tsy ara-dalàna, ary matoa misy fitsarana. Manao an'izany ady amina resaka volamena 73,5 zany dia alatra izy zay ny dikany, ka voajantsika ve ilay lalàn'olombelona izay hoe aza mangalatra. Ny amin'ny hoe manaja ny andro fahafito manompoana Andriamanitra, asa voajantsika ve zany? Fa nina no miseho ny fiangonana ary ngeno midy amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana fankalazantsika mihitsy ny Pentecôte dia midy ny fiangonana. Ny andavanandro rehefa tsy resahana tsony, ny amin'ny didifolo any ny hoe aza mijangajanga, aloha tsy hidirako lalina loatra iny, vie privé iny, fa ny enilira nitondrako azy samy kaopy fa mody mitapy. Fitantanandraham-pirenena ny resahako eto fa tsy miteny ny isika voaka malagasy ianjadininy izay le hoe miatra eto amintsika ve izany didifolo zany, na ny lalàm-panjakana na ny lalàna mifehan-tany sy ny firenena azy. Iny le nitsipihako manokana tetsiny hoe samy manana interprétation hitondrany an'io lalàna mifehan-tany sy ny firenena io, indrindra fa ny olona tompahefana. Raha hitantsika tsara ny hoe midy ny sistamy fa tsy natao antsika rehetra zany, fa misy olona natokana mihitsy eo amboniny zany lalàna apetraka zany.
misy lalàna ny hoe aoka tsy mifangaro ny raha-pitsarana sy ny mpifitatana ny raha-pirenena fa hitantsika mazava mihitsy ny hoe mifangaro ary tena manana misy olona manana maimizy mihitsy afaka mibay fanan'ny ray anatin'izany didy folo zany azy mampisalasala be ny hany mba eritreretitsika tsara ny hoe aza manana Andriamanitra afa-tsy iza Andriamanitra ao fa raha manao fianarana ny mpitantana antsika tsy nitondra amintsika ho any amin'izany lalany manara-dian'Andriamanitra zany amin'ny maha kristianina zany za tsy miteny hoe te manan'Andriamanitra hafa izy fa ny Andriamanitra tokony notompoana amin'ny andro fahafito io teneniko hoe na io aza tsy ajaintsika ka ataontsika ahoana ny fampatoky ao anatin'izany hoe lalàna amin'ny feny tany lalàna amin'ny maha-olombelona tsy voatsy sy ny lalàna dity folo apetraka Andriamanitra tsy ajaina inona zany no ajaintsika eto anka lasa ohatrany hoe manana ny rariny ilay olona mampiatra ny azo atao hoe fitsaram-bahoaka mihitsy tsy manome rariny an'izany mihitsy ary tsy manentana olo tonga amin'izany fa lasa tsy hitan'ny olona tsony zay ananana fitokisana tsy hitan'ny olona zay ananana hitarainana raha nafana ary nampimiary nagaga koa moa tatoato zay efa andresantsika teto ny hoe tsy fandraisana anjara ny Madagasikara noho ny tsy fahatokisany firenena dehibe azy ao anatin'ilay sommet natao tao France fanalana ny trotsany ireo firenena le fiteneniny amatsy volan'ny Komoro isika anampy an'ny Komoro isika manamarina teniny kay zany fa asa hoe aiza ho aiza amin'izany ny fiainantsika voaka malagasy herinandro maromaro efatra teo no nahafahantsika mipetraka tany an-trano nandiny teny afahantsika mihitsy namaka faka zaka lay monko zany mpitolona so de veriny sany safa champion amin'ny course vitsika zany
fampitolona nanao sorona ny ainy zany ho an'ny tanindrazana. Mbola nitoy an'le teniko tetsany noho ny fijona amin'ny fahamarinana. Ny afitsiko ny mpitantana ny commune moa dia reny droit anatina forereny betsika izy ireo no mikaikaiky na ny taxi zany eny fa na dia fiaran'olon-tsotra azy ndradradraй ny elana ny eziparika Ny fampijery mihitsy fe lehibe ary mampiatra ny tsera ny aina mihitsy ao anatin'ny fampiarana zany. Ankasitrahana moa ny namana Clémence Rarinina ao anatin'ny fiadinan'ny tanàna n'Antananarivo ao izay nametraka misy na ataoko hoe nametraka n'izany fambonitsainy zany tsy niresaka amin'ny alalan'le antokony na alany azy satria fantany fa ay pokaty ay toko fitaka no ny aina ny tao anatin'izany. Fa amin'izao fotoana izao izy mahatsapa mihitsy hoe to le olona tsy mitovy loko politika aminy azy no mampiatra n'ilay aza atao hoe projet de société ndradradraina tamin'izany fa izy tena ny tompon'le projet manipaka an'izany ary ijony namana Clémence izany toy izany ihany koa ny namana ato amin'ny miara-manontsy ny tsy fanekena mihitsy antsirary ny mianjady amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa zay teneniko hoe tamberina ndraikitra tokony isitrahana zany fa zavatra misy ny fanipaka tanteraka amin'izany ny mifanipaka tanteraka mihitsy ary tsy hita soritra koa zany hoe sao dia mba ho avy amin'ny herintaona sao dia mba ho avy amin'ny ray volana tsia vola kakafotra ny maly tsy miofo. Ilana tsiny eto somary resaka kely ny any amin'ny fiavin'ny tena moa satria nampitondra hafatra ny mpitantana amin'izany tanàna zany ny amin'ny commune Ambohitrimanjaka kopakopa tanana ao Atsikamenakavy tsy sanatria mivavaty tena akory ny tena fa arotiny ihany moa fotoana ahafahana miantsehatra. Manao ezaka mafy ny be ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka amin'iny district n'Ambohidratrimo iny. Be ny tanàna voafity Ambohitrimanjaka moa zany tiana tenenina eto amin'ny hoe fampandrosoana ifotony mihitsy ka Ambohitrimanjaka manokana dia mivelona ao anatin'ny hoe fiompiana sy ny fambolena ka izay no nampitandrzareo hafatra ny hoe fanetanana fifanetanana moa mazava ho azy satria raha mandray ny anjara tandrefiny izy efa asany iny toy izany ihany koa ny solombavam-bahoaka izay manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy mifampita mifanakalo hevitra ny amin'ny hoe manao na ny fomba hijerevana ny fiainan'ny tatsapa mokatra amin'iny faritra andrefana izany. Hitantsika efa manakaiky ny tompambolena dia mezaka zany amin'izao fotoana izao hoe tompony andraikitra ny hoe manamboatra ny tohodrano manotraka an'io lemako be tsy mitatatra io izay anetanana antsika voaka rehetra mihitsy zay be dia be no efa manao ny hoe ifanometanana ao anatin'izany. Misy ihany moa ny hoe fandraisana anjara ao anatiny tsy hidirako laloleto zay fa hoe isika no aoka ifanomehery sy ifanometanana no anatanterantsika satria izy io mifampiankina teo aloha ny amin'ny fampidiran-drano ny commune efatra manodidina dia Ambohidrapeto Akadimanga fiombonana ary Fokotany Nosy be zay voalo fa amin'ity zany isika dia hiezaka mihitsy ny hoe ahoana tsy haparitra ny tanimbary ka ahatonga azy ho tonga ara-potoana izany fampidiran-drano izany satria fantatsika fa ny amin'ny fivoahana ny amin'ny ty arety mandozy ity raha ohatra ka sanatry ny vava misy tsy fetezana amin'izay fambolena izay fototra mihitsy ivelomantsika dia samosahirana eto isika menakavy ary anahirana amin'izay fotoana izay ny azo atao hoe karazana Yesu teny na ny hoe latsa sanatry ny vava satria io no matymatesantsika narovana io no matymatesantsika ny olo fosana mihitsy mba ahafahantsika miaina sy misitraka malalaka ao anatin'izany fivelomana tsy mikitikitika ny hafa tsy manotohina ny hafa fa maleo tena tanteraka isika ao anatin'izany fiompiana sy fambolena ao anatin'ny lemaka be tsy mitatitra izany. Izay no
anomezako fitenenana ny Zokobe Vonso Andrenjato asaka efa tafiditra ao anatin'ny antso an-tagobe ao anao ko dia meko anao avy hatrany ny fitenenana. Ny olana i Madagasikara dia problème de fond, olana fototra. Tsy mahafantatra ny halehibehan'i Madagasikara, grandeur, dimension, espace. Tafiditra amin'izany ny espace marin, ny faune et flore, ny terrestre, ny aquatique, ny culturel, ny historique et écologique, environnemental, climatique, anthropologique sy ny maro isan-karazany. Tsy mahafantatra ny patrimoine, harena sy ny fananany Madagasikara. Tsy mahafantatra ny tokony atao eto Madagasikara, ny mpitondra fanjakana, ohatrany ny hoe vahiny isika eto mitondrasantsika ity. Ganagana misasaloha isika menaka manao izay saim-patany, raharambolavo samy mikepoka azy. Ny kely tsy mba mamindro araky ny hira ndraiky. Ny lehibe mihinana sy manambiby ny kely, mangalatra ny lehibe. Ny kirontana ny fiarahamonina eto Madagasikara rava ny atao hoe fihavanana. Dedak'ery ny fanjakana milaza ny ametraka filaminam-bahoaka. Tany akora ohatra ny filohan'ny repoblika Fahatsiorombe izay mitotaly hatrany amin'ny 3,000 kilometatra tora-droany, 30,000 kilometatra carré. Vata miaramila eo amin'ny 80 mahery eo no mipetraka any amin'izany toby vaovao izany. Marina fa efa misy ny toby miady amin'ny asandalo ihany koa any Betroka nefa tsy maharaka izany. Fantatsika ny vaovao vao nitranga tany an-toerana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Ny régiment izay faritany teo aloha, faritany miaramila teo aloha dia navadika ho délégation militaire de sécurité fa nyzany fotoana nefa dia raha miaiky fa tsy mitovy velively. Mandamy vala migoaiky isika raha ohatra ka ny fijery ny fandehan-draharaha eto Madagasikara no jereny. Tsy fantatra ny fanjakana fa ao anatin'ny faritra antsoina hoe zone de sécurité permanente i Madagasikara, miaraka amina firenena afrikanina 20 sy ireo nosy 4 mpikambana ao amin'ny vondron'ny ranomasina indiana, ao ihany koa ny IORA na Indian Ocean Rim Association. Tafiditra amin'izany i Afrika Atsimo, izay manana ny antsasaky ny arena eto Afrika. Isika alohan'ny farany eto ambony tany raha ny katsikajy ara-toekarena farany no jerena alohan'ny Soudan du Sud. Famaritana talohan'ny Covid-19 izany, fa raha amin'izao fotoana izao dia angamba efa isika no farany aty eto amin'izao tontolo izao. I Soudan du Sud mantsy dia manana pétrole, afaka mampiatrano mpitsaomponenana roa tapitrisa avy any Tigre any Ethiopie. Isika olona ray faingo 3 tapitrisa monja malagasy monina any atsimo mbola sinao be ny fanjakana ataony motif de négociation amin'ny fahazoana fanampiana avy any ivelany. Ray faingo 3 tapitrisa vahoaka ny dikan'izany dia vahoakan'ny nosy La Réunion sy tapany. Io La Réunion kely lazaitsika fa kely io dia ampahefatry ny faritra Orombe na ny faritra Analamanga. No mahatonga antsika ao anatin'ilay zone de sécurité permanente tarihan'ny Fazoy, Forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Mipetraka ao La Réunion, misy vata miaramila hatrany amin'ny 700 sy sampiady maro manana ny rantsany any amin'ny nosy Mayotte ireto Fazoy ireto. Adin'ny mpitondra fa very anarana tamin'ny Madagasikara izany rehetra izany tany aloha tany. Teto amintsika no ivo na mily ny fitantanana ny ranomasimbe indiana satria nitambatra tamin'ny Madagasikara indépendance izany rehetra izany tany aloha tany.
hatrany amin'ny vondronosy Adélie, any amin'ny farany atsimon'ny globe terrestre, akaiky ny Australie, miampy amin'ny vondronosy Kerguelen, ny vondronosy Comoro, La Réunion, miampy any Île-de-France, na ny nosy Maurice amin'izao fotoana izao, fa natakalo ny anglisy tamin'ny Madagasikara, niaraka tamin'ny Zanzibar. Tafiditra tamin'izany i Diego Garcia mazava loatra, izay base militaire amerikana amin'izao fotoana izao, sy ny nosy Tromla, lasan'ny nosy Maurice, satria tsy nojeren'ny Madagasikara mihitsy ireo teratany malagasy tavela tao, nandritry ny taona maro, ka nisafidy ny Mauriciana ry zareo rehefa trapamonjeny. Izany no atao hoe règlement international, izay manana fahasamrazana no maso mandidy, izay vao manaraka ny ady varotra samihafa. Ny antsika ny karana no manao izay tiany, ary ny fitsarana fialokalofan'ny malemy no manampy azy ireo karana mpivoly ireo amin'izany fihetsiky rehetra izany. Izay tantara izay no tsy nahatafiditra any Tromblin tao anatin'ny Îles Éparses, fa efa notakin'ny amiral Ratsiraka ihany io tamin'ilay résolution ny Assemblée Générale ny firenena Tsiambana 3491 ny 12 décembre 1979. Raha ny marina zany, raha nahay isika, dia isika no nanana zone économique exclusive na ZEE lehibe indrindra nanaraka ny États-Unis teto amin'ny na zany aza mbola isika ny manana ZEE fahadranomasina lehibe indrindra aty amin'ny ilany atsimon'ny Afrika. Indrindra moa fa lasantsika ny plateau continental sud, mialo faux cap zany ka hatrany amin'ny pôle sud, araka ny famaritana ny aingana avy amin'ny firenena Tsiambana, izay marina fa avoeny amin'ny adiriny Madagasikara tany be. Ny foben'ny COI, ny vondron'ny ranomasimbe indiana, no mahamaiky atsika hafindra eto Madagasikara rehefa mba miresaka eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena i Madagasikara. Raha ny fandehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ny Soudan tamin'ny andro Omar El Béchir nitondra eto Madagasikara ankehitriny, en marge du concert des nations. Tsy mety manao vaksiny ohatra, mampiditra fitaovam-piadiana an-tsokosoko, mamilivily ny fifidianana, mamilivily ny fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy, mangony fotsiny ny firaisana tendro amin'ny karana izay mpanao trafika eto Madagasikara, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy hain'ny mpitondra mihitsy ny mamaky tsotra ny tranga efa niainan'ny firenena hatramin'izay. Izao isika dia mbola hikaroka fomba mampanao tahaka ny natao fahiny hoe Madagasikara tsy mandoalika, nefa malagasy nandady tamin'ny kibony no nitranga tamin'izany fotoana izany. Ny filoha Ravalomanana Irery no nifona tamin'ny vahoaka malagasy, na dia rava tanteraka aza ny fananany tamin'ny 2020. Eo izy mbola manao investissement politique io, na dia mbola manimba azy sy ny fananany aza izany rehetra izany. Izany no tsinjon'ny communauté internationale ankehitriny, ary anokafan'ny zareo couloir de vaccination ho an'ny andriamatoa Marc Ravalomanana ho any Paris atoato. Izany no tsy maintsy akatsika lesona eo amin'ny fomba fitampanana ny fiainan'ny firenena, fa raha tsy izany isika dia tainombona natsetsin-davabary, indro mahita ny maizina ny vahoaka malagasy hatrany hatrany. Marina fa isika eto Madagasikara dia manana ny tokony hoentina mampivoatra haingana ity Madagasikara tsika ity, fa sady kamo isika tsy mianatra ny fomba mampanao ny zava-misy eto amin'ity firenena manan-karembe ity, fa dia faly fotsiny manao takalo eo amin'ny fomba azahoana tombotsoa vetivety moramora mandritra ny fahafahana mitondra ny Madagasikara.
raha i Madagasikara no jerena dia tsy izao no plasy misy antsika fa ny tsaratsara kokoa no izao no ampianain'ny vahoaka malagasy enina amby roapolo tapitrisa lasaka kely ankehitriny. Marihina fa ny vahoaka malagasy dia mahateo-tia ary sambatra izay mpitondra rehetra nanana ny vahoaka malagasy satria dia tsy mihevitra mihitsy miady larana ny mpitondra satria tsy miady amakanina no foto-kevitra olombelona ny olombelona malagasy satria ifanahy no olona. Izay indray no kely fantatro tamin'izao maraina izao dia amin'ny manaraka isika manao misimisy veloma. Tompoko lasy, tompoko vavy, voalohan-teny dia miarabantsika trana vita soa ny fety ny Pentekosta izay nanolozantsika omaly. Fifaliana mandrakariva ho anay no mikopakopa tanana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na vaiza anao na vaiza na eto toerana. Ohatran'izany koa ny avy any Ambohimandroso ny manodidina rehetrarehetra ny amin'ny indriny avahatra tsy nanaritra izay manaraka ny ty haino manjery fandahara miara-manao izay dikatra. Maro dia maro satria androany talata dia manomboka ny herinandro vaovao isika mijery todilavina ina ny zavatra misy nandritra ny zavatra ny ainana izay tao anatin'ny fotoana maromaro. Tsy dia hitodika fa ny fotoana nandehanana ary nazahoana i raha Madagasikara ho anao ramatoa minisitry ny fampianarana. Tsy faly ary tezitra aminao ny mpampianatra frama satria ny lokaloka ianareo, ny dedehaka ianareo ary fomba le manao eraoera tamin'ireny le hoe tsy andoavana na ariary ara ny fidirana tamin'ny premier trimestre. Tiako tenenina dia ho an'ireo metra frama izay nolazainao fa omena vola ny metra frama i raha Madagasikara. Gaga sy tilanjo zay satria maro dia maro tsy saina ireo fitaraina ireo metra frama hoe nakaiza ary nandeha nakaiza ary nafindrany amin'inony satria nilaza ianareo fa ame 91,000 ariary ho an'ny metra frama ho fanampinana izy ireo nandritra n'izay premier trimestre izay. Aiza mikitikitika, aiza maka vola amin'ray aman-dreny, aiza makatsa, aiza makaroa, tsisy ohatran'izay no mamy dia mamy le teny. Kango inona no nitraikany tany amin'ireo mpampianatra ireo. Naiza teo satria avy any province na azahoana ny province rehetrarehetra era Madagasikara dia miteny aminareo zay aiza manao zavatra tsy takatra ny Ozape. Rehefa tsy manana na tsy misy dia aloha mijanona hoe tsy misy re olona fa aloha dia samy mandeha amin'izao masamy maka ho azy eny. Faiza mihina an'izay fa le olona tsy misy mijaly atraporiana ohatran'ireo mpampianatra metra framinao na mpampianatra mahamivoatra. Tena teneniko anao era Madagasikara ny teneniko eto. Tsisy mahavita an'izany na inona satria mijery ianao zao nanao recrutement 1000 tsy fantatritsony mangamanga navoaka tamin'ny ambositra ny Jerome Kanjomanga fa le mpampianatra reny nge raha mivoaka tonga dia mahazo karama, mahazo nrehetrarehetra, mahazo ny andamide, mahazo nrehetrarehetra fa reto mpampianatra reto zay lazaina fa hoe zay ngamba ny tiana tenenina hoe abadoy le gasy, abadoy, tena abadoy satria rehefa kivo reo kizy ireo reo mpampianatra ireo reo anabavy sy rahalahy reo any ao-ndrabandravik'azo rehetra any dia tsy zay doto le fampianarana dia tsisy tavokana anankiray ary verinonoka fotsiny na vola samborinao na ohatrinona ny vola laina avy any amin'ny UNICEF anaovana fampianarana Madagasikara ny fanampy avy any velany fa saingy nalaovinareo ambony latabatra le zavatra dia samy le bebe any dia ny mamoron-dalana efa teneniko foana ty reny ihany no mahita zavatra fa nrehetrarehetra dia raha mpianatra raha tsy mahazo dia mety zamijanona fa tsy hampianatra ngamba zay ny tianao tenenina zay ny fanasoavana malagasy. Faharoa idirako eto satria nieno resaka mpandidy vary any Ambatondrazaka mialatsiny fa any ny raha namako honorable za tsy niresaka ny resaka ny diafany
zay ngambany hoe ao akaiky ny fitondrana mialatsiny fa tokony izy hitondra an'izay ho avy izy amintsika le hoe nitranaka vola dia hoe ireo olonao dia avoaka daholo zay ny nataona matoa député tany toerana zay moa le hoe makaranondrano amin'ny fitondrana dia manao eraoera ay rehefa anareo dia inareo mamoaka satria niata amin'ireo miakanjo manga ry gendarme ndreo tany dia nidina matoa député dia nakany mialatsiny fa raha-pirenena le dia tsy maintsy tenenina hoe zay ve le asatsika zay le zavatra iainana eto Madagasikara hoe miaraka amin'ny fitondrana dia ataovy zay mametimety azy fa sahano no miteny fa raha-pitsy fa maninona retsin'ny tolona rehetratetsanana ny enjehany ampiakanjo manga ninana telo volana androany fiarabaina izy ireo androany farany tena izy raha ohatra ianao ka tsy tokony raha-bazy teo ianareo hoe nareo miakanjo manga zay tsy volonté ianareo no nisambotra an'ireny fa noho n'le article namboarina c'est du code pénal namboarina dia zay no natonga an'ireny midoboka nakasy zay mibaiko ny lehibe zay mibaiko ny avy any ambony arabaina fa mivoaka somatsara izy ireo fa izay fotsiny izy hoe sampiarabelona isika menakavy na ireo nitazomina ireo maratra reo ohatra ndreo voniny tsy vidiny fa itsika nge miara-monina any tanàna any any dia asa zay mba hoana mba hieritriretanareo zay nampididitra andreny tany amin'izay toerana maharary mangatsika fa izay ny zavatra iainany raha-pirenena ihany teny amiko eto tsy ry miteny resaka gendarmerie satria ianareo ny tompony andraikitra amin'ny vatana nareo miakanjo manga sao dia mba tsy rarina nanaovanareo le voaka malagasy tena tsy rarina aiza ve tsy mbola niaina teto ambonin'ny tany zany hoe rehefa isa-taona ianao isa-taona ohatra ny any Ambatondrazaka viteny Ambatondrazaka resaka Bijinjavary niteny tany Ambatondrazaka resaka Bijinjavary dia sangaragova no miteny fa hoe tsy mila ny avany andrenivohitra ny avany ampovoatantsika fa tsika manana ny avaty amintsika Ijinjavary jijo Ijinjavary ny olona rehetra mitady miteny aloha le olona le tsy vitany olona Ijinjavary ny tanàna fa efa zavatra nienti-paharazana ny fiaraha-miasa fa ianareo mitady fanjakana Ambatondrazaka zany itoentin-dragova amin'ny fanjakana amin'ny zakatena dia izakatena ianareo tsy mila manodidina anareo ka inona moa natao amin'izany zay fa napahakevitra zay zany nitondrany ty fanjakany ty irahanareo fa teny irahananareo hoe aloha zay zakatena modina etarity eto Ambatondrazaka ty dia samyzay zany le izy anavatena amin'izay ianareo ndresaka gendarmerie anao maly tena mialatsiny miantsy vonjy aminareo ry zalahy isa-taona apaty ampovoatany dia sarety amanjatony amin'arivo ny midiny na mandeha mitombary makany Bongolava fa nifitsiko gendarme tato ato nafitsiko ny dalo azafady dia tsy hitanareo ve reny miantsy vonjy le tantsa mahandra matoa mandeha mikarama fa tsy hoe tsy manana entina sarety kely sy ny omby andeha hikarama ny Bongolava hitombary inona zava-misy tato ato alain'ny mpangalatrombo dolo alain'ny dalo ny omby reny omby mikarama an'ireny eny an-dalana any toerana dia reo ny rofindrizy menakavy ray ankehitriny dia tsy hitanareo ve zany ndefa ianareo mametraka poste avancé poste zao poste zao dia tsy hita ve zany nitaraina le vahoaka be dia be izy ao jereo any fa firy ny omby lasa ndrala reny omby reny dia mipetraka ny sarety fa ny omby lasa dia oentiny olona ody aty amin'ny odiny aty an-tanàna ahoana itorana le sarety mba mivavara la mivava mariny araka ny any mba menara ihany seko lalady mba jereo le vahoaka fa tsy rary ny mahazo an'le olona ka zany mahatonga hiteny amin'le resaka teo iny tena zaka saina ny eritreretra an'izy amin'ny resaka fandriam-pahalemana satria nareo natao hiaro vahoaka tsy mifananany dia atao ona zany ndreo tsy indray mandeha na indreo fa voavina io indray ny ataky zany saretin'omby omby mitarika sarety no alaina mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany raha tsy taminareo tamin'ity fitondrany ity nisy an'izany averiko zany ty fitondrany ity nisy an'izany ombony olona sairana tantsahany ambanivohitra any no alaina fa sarety ajanona nisaka resaka zany variana ihany androany aminareo atao amin'ny fitondrany tikatra
mba tsy raika mivavony a tenenina be deabe namana fidelina teto hoe reto le olona vahiny tompo tanàna tompony to Madagasikara ty dia nahita ianao mialatsiny fa manonona tena tonoko hoe fanga dia tena mahantra zay mahantra marina le malagasy fa ministeran'ny affaires étrangères ve dia mipetraka amin'ny tranona karana fanga tsy nahavidy an'izany tsy nahofa an'izany ny fanjakana sa nisy constamine arahana tamin'ny karana koa hoe rehefa misy brown trano hoe hipetrahany reny ambassadeur na reny any malagasy dia apetraka aminareo ao aminareo zay mipetraka fa zay tsy manambolona fa any fananitrany nefa nareo mamoaka budget ao anatin'ny lalàna budget avoakanareo ao anatin'ny hofatrano na zavatra laniny ministère anankiray nefa le ministère tsy mipetraka amin'le vola fa any amin'ny tranona tsy mety le izy tazana matetika izy tatoaza no natazana an'izay faharoa idirako ihany institut mpanjakana institution dia tsy menatra ve nareo mba menatra ve sa ahoana ty fanjakany ty mandalana dia le ACDDED miaro ny démocratie dia amin'ny lakoziny analogue no mipetraka dia reo tsara ny lakoziny analogue mipetraka le soratra kely ao anelakelaky ny trano ray metatra ny abeny institution tsy fantatro mety ve sa tsy mety mba tsy mety re olona ny zavatra tsisy dikanary amohanareo trangeta be tsara tare hipetrahany vila borao tsara tare dia ity ve miaro sa le izy miaro ny démocratie dia hoe tsika tsy mila démocratie fa apetrao amin'ny lakoziny analogue io tsy haiko zay olona name mba tsy mety fa mba hieritrerety ihany le zavatra hieritreretina amin'ny zavatra ho atao tosy hita tamin'ny herinandro ty koa zao ho anareo amin'ny ministère ny commerce tsy haiko na inona mifanarahana tamin'reto arabo reto na inona mialatsiny amin'le fitenenana n'le hoe arabo fa zay zavatra misoratra ao anatin'le boaty na fromage na inona jereo tsara fa lany daty sa reny nentina tamin'izy mialatsiny fa nenandeha vavaka ve dia tany ohatra nitondra entana fa nety a Madagasa bananaka ny fidirana dia tapitra fa jereo tsara li sady tsy fady efa lalàna natao amin'ny assemblée apetrao eto amin'ny teny malagasy ny zavatra finosanentanareo ny ataonareo ihany ny ataonareo jereo izy famparitaka hitanareo any ary eto dia mitodika ho amin'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny teto karana andrimana karana reto satria zarainareo sardine zarainareo Nestlé mba jereo le Nestlé jereo tsara tonga dia tenengo chocolat mazefatra oatra ninona le boaty satria ve reny a nolona nina hoan'le mpivarotra kafe kely mahafiadiny amoron-dàlana tsy mijery daty fa jereo fa mandry tanteraka le ronono tsy hoe maconcentré azy mialatsiny fefa tsy azo ontsana ntsony ny ao anaty fa kely fotsiny dia tapitra dia areny mbola be deabe ny ao anaty tsy mivoaka ntsony ny antony efa tsy tsirony le ronono ntsony no ataonareo tsy fantatra nareo nefa manao ana hoe tena ronono anatsirabe nefa rejere so dia mba ronono vovony no ataonareo afarana dia zay nanambakana n'le malagasy fa jereo aloha fa zavatra hita zany ary efa lany daty le izy dia so dia reny ny menan'le zarainy nentin'le filomam-bahoaka no zarainy ra Madagasikara ronono mandry so dia efa le zavatra efa lany daty hitanay tamin'ny terinandro ty no hita tao jereo le izy dia aro maso fa ronono efa périmé zany no anatiny dia zay no tenenina le zavatra anankiray tazana tamin'ny tena ary apitsy ivonay ho an'ny voaka malagasy hoe alohan'ny ividanana ronono jereo le daty fa ny daty ao anatin'le efa tena tsisy fa dépassé reny mbola hitanao na ny fivarotana tranom-bazary mbola hitanao an'izany efa dila tamin'ny mois d'avril le ronono le fromage hoe efa tapitra tamin'ny volana mai le fromage en boîte dia reny mbola tazanao amidy any ambaratra vaventina majinika mainka moa fa any ampivarotra majinika eny mba te hihinana ny olona ohatra n'inona ny tsirony ty dia mihinana
nefa zavatra efa tsy lasa satria alonareo atsipy amin'izay mamety azy ivarotana n'le fiainam-bahoaka somary natsikaritra kely tatoato ary tanànako dirako amin'ny tanàna Antananarivo mialatsiny affaire ty national tamin'ny heritaona iny jereo tsara fa ay trano may foana le trano azo dia manatsikaritra reto olona hoe mba inona ny ankety nataon'reto fanjakana amin'ity fandoroana trano ty mody lazaina consircuit mody anina anakay ay le izy dratsy satria misy olona sarotra manala olona amin'ireo mpivarotra azo be deaibe mpivarotra trano azo be deaibe reny sarotra manala an'ireny satria mba tahotra gidagidra fa aloha tetika zay ny tetika misy fa tokony mba mivoaka taiza le ankety mba nisy ankety ve mivoaka tamin'ireo trano azo ny olona may be deaibe reo mivoaka anankiray 20 trano azy tetsy anosy be 20 tetsy ananina zao fantatra dia zao tetika akanan'le tany io misy olona dia akan'le tany io tsy fantatra na vahiny na inona akan'le tany tsaratsara toerana dia manakarahamolona andoro trano dia mody paikadika may le trano fa consircuit dia samy ten'Andriamanitra eny inona ny ankety mba vita tamin'io hoe tena iza nandoro an'le trano tsy ray ny trano may teto trano azo fa zay tena nareo mpivaroka azy zay ny ainana ambany tanàna zay nyreo ambalam-bahoaka ireo dia avy eo niatry marary eo izy dia fa manafatra zany zay amin'le zavatra hoe sao dia mba tsy izy tsony ny zavatra mba asiana zavatra hita zany mba hoe mba nanao ry zalahy le zavatra le trano mahitary le trano za tsy mitresaka tsy miteny hoe trano briky na trano anina reny mety isy consircuit fa le trano azy reto misahirana dia reo mahazo azy hatrami'izao tafaverina maizy azy reo firy ny taty anosy be manomboka taty angarangarana makany atrany tava mamparesa atrany mena varatra ray manontolo iny firy ny trano azo may manisa fotsiny sasana dia tonga ny BGC manaty reto tonga ny fanampiana tonga ny commune tare dia reto misy fanampiana kely fa mba inona nataonareo ny anketina inona nandoro fa raha hitanareo jereo tsara atso ho azy minoanao fa tsy maintsy isy trano ngeda be hitsanganao ary vetivety dia vita ny titre satria lazaina fa délégué communal reny na tamin'ny mpanjakany reny dia zay le paikady entina hitondrazy samy miketrika daholo tompona ndraiky mpanjakana afahana miady mitady vola amin'izao fitondrano zao zany forina me zany tokony hoketrehanareo inona mahazo anazy mba hahafahan'le vaoka hoe inona tsy nijovonareo aiza mijery zay zavatra tany naty rakety efa mandehny raha te hiteny anao mbola azavaika ty hany andreo matofo lo mamim-bahoaka niresaka forage tany ambanivohitra efa be deaibe vita tany amin'ilany atsimo manomboka tany amorondava nitifitra anakany efa be deaibe nefa natao ny fitondrana teo aloha nanomboka tany président Valmana nepita tany président Rajaomampianina nareo fitobin-drano natao rehetrarehetra be deaibe reny ve deaibe aza tsika ohatry hoe nareo zao nanao azy zay mahatonga n'le olona tsy hamatsy volanao eto Madagasikara loha tenenina marina na tianareo koa na tenenao dia anjarany miara-manonja manao tatitra avany velona fomba tena anaovana tatitra zavatra misy hoe zao io zao nareo foana ny lasa miadaladala amin'le hoe zay nanao an'io zay makatry nanaovana zao le vola nanaovana zao le vola geto azy zao dia mitodika ny lavan'ilona io somary meary sy mbola nisy teto ambonin'ny tany nandritra ny 10 taona fa amin'izao fotoana misy an'izany enimpolo taona ho araka filazanareo tsy fa amin'izao fotoana zao mipotra le izy taiza mbola nisy tao amin'ny assemblée nationale président groupe IRD miala tsiny manonona anao ry zokilahy
fa rehefa tsy ela izy dia manjary miditra any amin'ny lalana ampidiriny olona amin'ny groupe zareo IRD manangana commission andinika ny vidina lavanila taia mbola nisy an'izany fa nanao inona le fanjakana niaraka tamin'ireo olona société na reo olona ampividin'ireo lavanilina mijery sy ny fitondrana ohatriny fangatsy tanteraka tsony le ampitomboana 3, 4, 5 eny ny vidin'ny lavanilina raha lany eo a rehefa lany a fa ankehitriny manangana commission dia hoe ivory dia ataovy amin'ilay vidiny tsaikina 7 alina orangate sao dia ny any tokotaninareo amin'ny 7 alina fa len'ilay vahoaka hafa vidina lavanilina natria zay taona maro amatona an'izay a nanana izy azy jereo tsara ny lareny eo a no nitotra ratsinareo dia ny olona rehefa mamokatra lavanilina zany any dia tavinareo monopolizenareo tanteraka le fiainanra malagasy ankehitriny zany any na ireo le tompona ndraiky vidy lavanilindreo raha tsy varotra tsony any velany ahoana ny varota ianao nefa eto laza hoe zao vidina le gazy a mety ho ratsy toatra le gazy a reo malagasy reo ahoana ny varota ohatrinona ny laniny karakara dia midinao amin'ny zavatra vafitovety ny entana avy any an-tsaha nefa lizy avy telo eny sa avy reo nivarotanareo azy any velany satria zay le monopolisation monopolizenareo tanteraka le vidin'entana dia nareo ato mivarotra lafo be any velany fa le ato amin'le tantsaha aloha reo faty eo vodimorany azy inona ny hoaniny rehefa dia mba hivitana ny vary sira dia aloha zay inona vita zay 7 alina fa nga mora aminao mivokona amin'ny tanangady sy mioty an'io miady an'io anaty alany ohatra anaovanareo ny aty amin'ny rehetrarehetra ty ny vidin'entana zay tianareo anaovana azy eto a dia mangataka miteny ary eko mivoaka malagasy nareo tompona ndraiky reo fitondrana nizihatra nareo fa nareo monopolizenareo menaka io inona vita zay 7 alina vitana lara na tsy vitana japora ny varotana atao amin'ny sakafo fa ny io lefa niaina tany amin'ny fitondrana président Ravalomanana hoe eto vidina atonony ho an'ny voaka malagasy satria tsika mamboly any atsika e manomboka mazangaray manontolo hatranotilary mamboly voanjo fa maninona ny sinoa ny tonga eto Madagasikara maka an'ilay voanjo koa dia fa ninona ny nareo satria nareo ihany nataonareoko nareo nge nitsako zavatra ataonareo e lazainareo fa hoe io ny firy ny anangana orinasa teto mpitena natao président Ravalomanana zaraina iraha vahoaka ny menaka natao hoe mba hiasaravana an'ilay vahoaka hoe zao vidina mba atony ny vidiny aina an'ilay vahoaka mba anaovana filet de sécurité fa inona zavatra misy ankehitriny hatramina sira miakatra menaka lazainareo fa hoe amin'arivo maro menaka tsy lany eto Madagasikara nefa ohatrina ny varotanareo azy dia tsy maintsy manompoka rano tsy maintsy mivavaka mandoalika amika rano raha malagasy satria mila menaka atao amin'ny sakafo zay ny ainatsika ankehitriny ny hitandray anao fakomaly ny tsy haiko lizy hoe zay foana vela izy a antsy manao kolôky a antsy mivorivory a tsy tena andanina ny volam-panjakana tsy asa atao tsony raha tsy mivorony azy dia manao kolôkiny azy dia manao anina ny ary zay sisy anao atao fa ny zavatra vokatra atao tsisy ninina vanina herinandro any hidina koa ny atao amin'ny ministry ny firandrahana any angovo trandraka vato nandeha tany amin'ilany andrefana andrefana ray manontolotra atsimo andrefana dia inona zavatra eo anatin'le gony azon'le olona misy teny tsinono zany hoe le zavatra zany resaka fotsy atsangany eto birao hoe araka le teniko tamin'ny herinandro io ministera tantananareo nge da misy isaky ny revohotry ny izy tenakany ndrezeo e complet any
fa izy manao inona dia inona manao izy dia makan'iny fa le fiaina mahoaka dia zay ihany dia efa samy tapitra dia samy tonga dia zay tonga dia banky vita tanteraka raha malagasy satria voataona ny entana. Mijery anao le vatotra ny raha an'olona vao anaty lavaka sinoda le voasoratra sinoda dia makany any fa maninona le ministra raha miteny hoe makaitsy vato io dia tonga dia arahana raha fanao ara-dalàna vety fa eto a dia mbola zay rakoto malala tsy mahay miteny gasy a ny feno eto Madagasikara ampidirinareo eto mbola veriko ihany zava betsaka ny hitako mahazo attestation na certificat na carte de travail avoaka ministère ny intérieur fa ao anatin'izy dia investisseur hiasa eto Madagasikara kiranilona no entiny avany friperie no entiny avany miinstalle kely eo dia mampiditra namany mpiasa avany avoaka eto hiasa eto Madagasikara hivarotra friperie hivarotra kiranilona fa herinandro ray volana ny jany eto Madagasikara dia efa any an-tsaha manerana Madagasikara aninona hiaza volamena hiaza vato dia raha malagasy mijery dia maninona le fanjakana dia iny mivoaka ohatra ny bananahany any am-port tonga dia mivoaka hoe vatosoa anona anao mihitsy ka rehefa misy namana zay fiteny dralazy namana io namana ohatra zao dia ay aboary ary dia zao inona ny entanao amidy ary dia ohatra ny nanaovana boîte de rose tamin'ny andronareo tamin'ny 2010 tamin'ny tetezamity inona ny tao anaty dia boîte de rose dolo no anatin'izy menaka fa namana mialatsiny fa isorana be dia be nga président ny iny Saint-Pidou mimasika amin'ny zavatra iainany le voaka malagasy zay mampysyndicat fa tsara le syndicat voaviana indray nitsangana dia io le mody manangana syndicat dia reto mpiasam-panjakana dia zay hiasa mafa efa totran'olona efa fantatra le olon'ireny satria mitady défense le fitondrana dia asangano indray aloha le fikamana mpiasam-panjakana hoe zay dia tena zay le fiainana malagasy fa tsy manisy hitolona na hipetraka hiado an'iza Madagasikara zany atsangana anankiray makasy dia ato fiasam-panjakana raha na hiasam-panjakana nareo nanina ny inspecteur de travail no manao ohatran'io fahoriana mahazo azy nitsangany ary fampianarana ny tolona anankiray naka tamin'ny 73 député zay nahazo toerana dia samy velomany retina mafiady zay miakaradôly aloha mitolona fa nahazo toerana atao ministère fampianarana izy dia adininy reto mpitolona ray manontolo nitadiny ho avy ka ianao ny fifanana mpiasam-panjakana ny asa ho ampiasam-panjakana ny mpampianatra tadionina nao président Navanomana fa hoe ho apetraka maizana fampianarana raha ny tena izy a dia tokony mpampianatra be dia be ary ampy fiofanana nalefa nionana daholo tamin'ny CRNP tsy nandraika raha maro fa vita fifanana vao mandeha poste fa zao vitan'ny akamakama dia tsy maintsy misy dia aloatra hiditsakary fa za makary zany mahazo fiainana zay mahazona mara satria mpitolona ny tolona amin'ny taham-bahoaka nentana tamin'ny 73 député dia reo zay zavatra nitapahana tao amin'ny 73 député fa amin'ny taham-bahoaka nentinareo mialatsiny RRD fitahanareo ankana fitondrana fitahanareo lazaina tsy tiana ny ACC nogogana tery ambony pavé tery ny karaha ny tery amin'ny CENI fa inona ny zava-misy jerena ministère reo nareo menakaviny eo tazomy fa mety amintsika io fa taria entina fotony eo fa zara raha misy tsy te zay ny zavatra ny ainana zay tsy milazany hoe nanao ny zavatra tsy nety fa nivierinanay fa izay ny zavatra ety fa tratra ny doublon le resaka doublon sy ny alabato ny entinareo namerizana ny fa raha tsy zany vita tanteraka tao a nareo menakavy raha sa dia sokafo le izy andoma miaraka satria niaraka nytolona tamin'ny CENI zany dia tenenina sesi ianareo 73 député ianareo fitondrana zao miakatra mako amin'ny CENI ndeo hiaraka avoay le doublon rehetra
fandoanao fa io farany iny zavatra atao seny hoe farany lista tany amin'ny bropoko tany iny tsy zafy ihany lekisisy satria olomboatendry reo olomboatendry sefipoko tany mialatsiny tompoko zara mbola mahita mpampianatra mipetraka mampianatra izy any nint izy ataontsika hoe benjy fa sefipoko tany izy atao Taninarivo anisy zavatra mandeha am'izany satria tendrena anompo fanjakana raha say ianao ny olona rehetrarehetra raha Madagasikara eran'izao io tsika manko ny lalàna atsika ny lalàna malagasy dia lalàna frantsay tsisy zavatra navokana anakay mifidy zareo zao io conseil régional mifidy conseil régional zareo maninona ny anao tsy ataony conseil régional nanina tsy ataony président de région chef de région fa mitovy lalàna anaovana andreo fa inao tomboty fanina fa matahotra n'le vahoaka dia aloha mametraka amin'ny safisafana koa amboareo zay mamety an'laisany tia zay na inanina tsy maintsy hitenenina tsy maintsy miteny ny zavatra tsy mety fa reo vahoaka tsy mandady arondreo tsy natao ampizalinana natao tsy fidino azy tsy fidino azy mandany ianao mpitondra fanjakana rehetrrehetra dia mba jereo ny amin'ny alana eny fa misy olona tsy tompony tenany tsony mandeha amin'ny arabe fa mitrotro zanany mandany akaikina fianarana madio lambo reny fa misy akizy misy mianatra hoe mba roviny mahoatra ninona fa ohatrany dia mba roviny zay mba tahaka an'izao satria nasianareo amin'le tsy fitoviny ndany eo kanjo zarainareo mba jereo mandany nareo mety tsy mivoaka eto e tatitra no azonareo any fampianarana any ambavoatra any mandany any province any raha mijery ianao fa nadidina kanjo namenareo io raha jereo izy am'izao fotoana ohatra ninona sahady fa ny tsaratsara natao taty Taninarivo fa ny hafahafa ny dididy zay mainka azona tompo dia mena tany amin'ny tany jereo mankany mankaisany province any any anaty alany dia jereo ny akanjo menareo dia jereo ny akanjo mipeny président Ravalomanana mandraky tiany androany maintsy mbola mijoro ara-dalàna fa ny menareo sanatria ohatra akanjo vorotsolo ohatra ny vorotsolo tsy haiko le akizy eo anatiny ndana jereo le izy tsika tsy mifarabarabara fa milaza mahitsy zay ny zavatra hitanay na toerana tsy milaza ny hoe ampio fa avanory le vahoaka malagasy fa nahatoka izy fa nanana fitondrana mpitondra mitehaka fa hitondra azy hoany amin'ny tena mety ohatra makany amin'ny volana angamba hitondrazay filola mambahoaka tany propagande dia nanantenan'iny propagande dia nanantenan'iny le olona dia inona ny zava-misy le olona ny aza diny olona ohatranao le olona ny aza diny olona ohatranao otra telopolo taona izy nanomboka mifidy telopolo taona izy nanomboka mifidy lehibe izy zany nanomboka teo izy mba nanana hoaviny lehibe izy zany nanomboka teo izy mba nanana zany jera malagasy ny olombelona zany jera mba hanana noaviny ahoana noaviny mba hanana noaviny manomboka ny telopolo taona dia nahazo 10 taona izy dia nahazo 10 taona indray rehefa tonga ny fifidianana 10 taona indray ny filoha dia 10 taona fitony voafaritra ny fitondrana dia 10 taona impiry zay dia atomboly le taonany raha 30 izy dia 35 40 45 seka efa miakina mifafao efa mitamanao taninandro arivo izy zao mba fantatrareo tsy nahazony zany tsirony tany zany izy inona mba netondranareo fotsiny rehefa folo taona mahery efa firy zay dia raha firy taona izy tamin'izany dia zao izy efa ohatra ninona dia mahavita manana hery tamin'izy tamin'ny folo taona lasana dia dia folo taona lasa ve izy le zavatra mba nieritrereto ny ahazo ny ahasoa ny fiainana ravanareo tao anatin'ny zavatra tsy mety navanareo tao anatin'ny zavatra mahafinaritra anareo fa hoentina mankarikango iny fitetaka amin'ny tany
dia mbola mpitota briky ihany, mpanatota briky ihany, manatsaka briky, miosopotaka. Raha zavatra hafa mba nieritreretiny ho anjanany dia mbola ao ihany izy hatramin'izao. Nieritreritra mampianatra an'izany izy dia mbola ao ihany fa tsy nianatra ilay zanany. Ny teny ianao vao omaly maniditra atao anatin'le aina manjery pirenena, aina manjerinareo. Dia misy an'le hoe fampianarana teny zany ange no mipitehanareo e. Fa ny zavatra nataonao zay no teny pitehako tyle mandeha hoe ny zavatra atao anaty mapy ihany no averinareo ankehitriny, fa tsy hainareo mampiasa azy. Satria nireny ny zavatra niketehana nahirana ny filoham-pirenena amin'ny président Ravalomanana sy ny ekipany. Niady ho an'ireny nanamboatra an'ireny. Dia ato anareo mamoaka tamin'ny fakomaly agny mba nijery an'iny. Dia iny rehetra hoe zany ny tenin-dreny no entiny mampianatra. Ngalisa zany tamin'izay fa tamin'ny président Ravalomanana ny tenin-dreny ento mampianatra. Misy ny école mère isaka 2 kilometra dia miara amin'ny afokotany anakay 2 kilometra dia misy sekoly anakay fanjakana manao azy. Fa tsy hoe ampianarana sekoly manara-penitra dia ataovy amorony ny arabe dia fantaky ny anina hoe mamia tena miasa mitady vola ho anareo ohatra nanaovana ny confinement ty. Confinement malagasy atao amin'izy dia io no azahoana vola. Ahoana ny azahoana an'ireny mody atao anaovy sarina ady eo rehetra asio isaky ny sabotsy. Dia tenenina zao tena tsy mivoaka tsy miasa le vola fa ampy io zay fa avanory. Zay eto fa miboka isaky ny sabotsy sy ny lahady. Dia narefa mifangatana dia hoy izy ny tare ivelany hoe ary amin'ny any aiza diny. Aiza mba hanina ihany ho mariny. Fenao misambola iverinao fa nibadinao amiana mibadiny mbola ho anaty zavatra ary amin'izay hoe nareo alohan'ny olona ivety azy efa aveo hoe inona ny fivoriana tany. Za tsy teny. Dia aza vainy aminareo hoe zao ny antony finareo no midehaka fa lazaina avao hoe fivoriana takan'izao nandeha tany. Diso ianao. Tena tara tanteraka. Zay reto hoe tsy nanony tsy niomana ireto olona reto niaraka n'ity filoham-pirenena mambaoko ty. Ary normaly zany. Satria nanomana an'io izy tany a Paris. Fa za daholo ange fianatranitsika tao e. Dia reto fa za gaz sinobo reto. Kango nononga ty dia tonga dia zay le ataony ankizy ny telona bille. Kenao olona tsy niaina tary amin'ilay vahoaka ty tsy fantanao ilay fiaina ty fa ianao mbola zara tany mofotopana be samarainao. Le aty olona iasanao olona toponao lazaina fa toponao manaiky anao fa hanompo anao olona boky isaka maraina ny sakafony. Ndre mandeha izy mihinana zavatra hoany ary mbola tsy poninao anaty zordira. Aleo voaly izy dia mieritrerety ianareo teny aminay zany. Manao lalana mena fitaova jereo le zavatra hitanareo amin'ny tele dia revy le zavatra tsy nanao impolo taona olona tsy nanao an'ireny tompoko rehefa fanaovan-dalana ireny ohatran'ireny ny fanaovan-dalana maka toromarika ao anatin'ilay mapy dia ohatra zao fanaovan-dalana. Mijereva ianao RN 1980 tamin'ny président Ratsiraka mialatsiny mitahiziko lasako razana nanamboarana ny RN mandraky ty nalavaka anankiray raha tsy hitanao amin'ny RN satria tsy maniady tamin'izany tsy isy 10%. Fa zao anao andonge ho hitatsika eo e vavao la ho tonga hatray ty fitondrany ty fa isy fitsarana dia ho hitanao ny zavatra misy hoe ohatrinona ny laninao tamin'ity dia inona ny natao tato ohatrinona ny narotsako ato dia nakaiza le vola nakaiza ny ambony.
na toelana oaingana tsy maintsy hipetraka zany président conseil régional zany ary tsy maintsy hipetraka zany président nafatotra zany fa ifakahita atsika lasa mila vavelona zay ngamba no netreretiko ho amin'ny androany satria mbola maro no hiditra sy teny efa tazako be dia be reo namana hiatrika miara-manonja androany ary efa tazako efa henoko any keo namana Guy-Maxime henoko mivetsovetso satria mahatazana zavatra lavitra be ary mahita zavatra tsy zay menakavy tsy mipetraka eto amin'ny boloty fa samy mitazy asonto malagasy ty inona ndray nilaingany reto inona no hitondrany reto fanjakany reto inona ny tsy mety hitondrany zay dia tsy nitenenina foana tsy hanongampanjakana fa hitondranareo ampianatra anareo hoe inona zavatra tsy mety aloha mivahoaka ny tsara dia tsara iny mivahoaka ianao dia le vahoaka manomboka ny afatry président Ravalomanana iny dia samy tonga saina amin'izay tsika menakavy dia hitatsika eto marina zay no lava zay mifoto klasy toko vavy omeko namana Guy-Maxime fitenenana ao honor zany ataovy zay mamety azy dia faly menatsika rehetra indray manaraka ny fandarana miara-manonja mety androany ety elaela no tsy mifampitafa amin'ny fandarana satria moa ny fandaminana anatin'ny fiara amin'ny arana dia tsy fotoana zahatazananareo ny tenanary dia miverina indray zany tsika ary manao kopakopa-tany ho antsika rehetra manaraka ny fandarana na ny eto-toerana na ny any ivelany ihany koa amin'izao fotoana izao dia tena hita fa mangotraka ny toerana politika eo ny olana eo nefa ny aretina izay mbola lalipaky eto amintsika ny COVID-19 ary manengana soa ihany koa ny olana maro samihafa azo tsapain-tanana milafim-pitantanana ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenentsika ny fandarana moa hatramin'izao volana maromaro zay dia mezaka foantsika mitondra ny zava-misy mitombona fatiady fakafaka eto amin'ny ity fandarana anankiray ity fantatsika fa manohitohina ny maro zany ary manelingely mitsodraizina zany any anatin'ny sehaam-pitantanana ara-politika ara-ekonomika ara-tsosialy eto amin'ny firenena malagasy tanjona nefa dia atany am-piandohana dia ny fametrahana ny satan'ny famerana fametrahana ny fahalalana afaka hiteny zava-misy marina satria zany sarotiny amin'ny ity firenena ity isika mianakavy ny herinandro lasa teo dia fantatritsika loatra ilay fanadidina izay nataony France 24 mahakasika ny gere any atreny etrany moa dia mitondra ny famakinika ny fahitany lara ny fitondram-panjakana manoloana an'izany documentaire zany zay teto miara-manonja efa hotevolana efa tozana lasa dia niresaka ny mahakasika any ity olana tsy fanjary-sakafo any atrimo ety be ny faritra Andoha ny herinandro lasa teo dia nanao fandarana anankiray amina haino aman-jery sy radio amin'ny mitondra
ny azombara hoe famaliny ny toedrara mainty ny France 24 tao anatin'izay fanadihadiana izay. Tsara ny manamarika tsika fa izay dia mitondra trany ny fanamarihana sy ny famakiana toedrara ary ny fahitana ny olana ho an'ny tombotsoa ny voaka malagasy ary tsy misy afakafaka izany ary tsy misy afakafahana fa na ny any atsimo na ny avatra na ny any andrefana na ny any atsinanana dia vahoaka malagasy avokoa izany. Ary izay no mahatonga antsika mitondra an'ireny rara ireny amin'ny aina aman-jery. Izao no izany amin'ny hoe tsy mitombina ny statistika, tsy mitombina ny fanambarana fa misy io trango io ary tena miatra manaina raha misaotsika amin'ny teny izao manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo ary miteraka fahafatesana maro azy any amin'ny faritra atsimo. Ny azo ambara amintsika rehetra dia izao no hoe tamin'ny faran'ny volana mars 2024 fantatsika fa ny organisation internationale na ny banque mondiale na ny fonds monétaire international dia tsy mba misy izany ataontsika hoe statistika hevitra tsy voafakafaka fa misy antony avokoa ny amoahana ireny ary ireny dia misy fisitika, misy fiheta, misy fanateziana lalina izay vao azo nation gariary ary tsy maintsy miainga amina tatitra mazava anivon'izany organisation izany. Dikan'izany zany dia ity fandarana metiko androany ity manoloana ny zava-mitranga any atsimo rehefa nomesana teto efa volana lasa izay dia tena tranga misy ary azo tsapain-tanana amin'izao iteny izao. Ny olana dia ny hoe ny fomba fiasan'ny fanjakana izay manetsinetsina fotsiny manao tip-top fa tsy mijery ifotony ifototsiny olona ka dia ny organisation toy ireny indray no manao ny fanjakana satria mahatsapa hoe misy malagasy amina tapitrisany miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo indrindra ny zaza latsaky ny 5 taona. Io nataony PAM tamin'ny 20 mars 2024 dia mazava tsara ny voalaza ao anatin'ny tapitrio fa constaté ny famine any amin'ny sud Madagasikara amin'izao tsika teny izao ary efa nitondrana fanazavana teto amintsika dia rehefa miresaka famine tsika dia misy ilay ataontsika hoe MAC izany hoe malnutrition aiguë. Io dia marotry anankiray izay ampiasaina any anatin'ny firenena maro izay firenena andalovan'ny tsy fanjarian-tsakafo izany dia fampiasa izany fomba fiasany andrefesana ny hoana ny fitrangan'ilay tsy fanjarian-tsakafo anatin'ny faritra anankiray na firenena anankiray. Misy koa ny ataontsika hoe malnutrition aiguë sévère na ny MAS. Io dia andrefesana ny zaza ao anatin'ny 9 bolana hatramin'ny 10 volana izany hoe 5 taona latsaky izany resahana. Mazava tsara ao anatin'ny tatitra natao io fa misy ny tsy fanjarian-tsakafo amina distrika maro indrindra ao anatin'ny
ny faritra Androy voakasika ity tsy fanjari-tsakafo ity. Ary amin'izao tsika miteny izao dia efa mahatratra hatramin'ny 1,200,000 ka hatramin'ny 1,300,000 ny olona na ny ankizy lasa taona voakasika izany tsy fanjari-tsakafo izany. Ambaza fa atao anatin'ny fampahalalam-baovao nataon'ny ONU dia milaza mazava izy fa ny faritra atsimo amin'izao tsika miteny izao ary ny directeur des opérations PAM no nanao ny tatitra dia tena voakasiky ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao tsika miresaka izao. Raha nilaza ny France 24 raha nilaza teto miara-manonja any Otranga misy any Atsimo dia miainga amina fanadihadiana mitombina sy mazava. Ny fomba fiasan'ny fanjakana dia tsy manao fa tsy ny mamono afo rehefa misy raha toy io ary dia miazakazaka amin'ny filohan'ny Afrika mampiseho ny fety hoe misy asa ataony any Atsimo mahakasika an'ireny fampahalalam-baovao atao ireny nefa dia sarimihetsika. Fa izay ny ilazana azy fa ity zavatra misy ity dia zavatra tsy voatan'ny ity fa zavatra efa nisy tamin'ny 20 ary ahina azy ao anaty période de soudure amin'ny volana oktobra ho avy izao ka hatramin'ny mars 2020 dia tena mbola hitombo izany tsy fanjari-tsakafo misy any Atsimo izany. Ary fantatra mihitsy ao anatiny ity tata fa distrika Nambofonbe dia anisan'ny distrika tena efa voakasika maro ary ny tanànany Sianamaro dia nahitana an'ilay tranga fahafatesana izay nisy tamin'ny vanim-potoana 10 andro ka tapolana lasa teo izay. Izany ny zava-misy azo resahana amintsika fa mihoatra ny olona ny Covid-19 ny olona ny kere any Atsimo fa dia miravoravon-tanana fanjakana malagasy tsy mandray amin'ny sérieux an'izany olana mitrango izany fa dia ny organisation internationale na toetonimo no miantsoroka ny raharaha amin'izao tsika teny izao. Dia izany antony hanambarantsika ombenombena atao miara-manonjana hoe tsy miara-manonja velively mitondra lainga manoloana ara-mitranga hiaina ny vahoaka malagasy fa miara-manonja dia mipetraka eo amin'ny toerany vahoaka malagasy ary miteny ny zavatra tsy mety hitantanana ny firenena. Tsy tokony ho takotakonana ny sarotsaroana amin'ny vision na amin'ny eny aman-jery ary tsy tokony ho atao lalao politika ny olana afaka misy any Atsimo fa tokony haintondra rano ny fanjakana ary ny programany raha hitantsika amin'izany fantsina dia izany dia tokony hita taratra ao anatiny ny fanjakana izany olana misy ny kere any Atsimo. Izany tokony hifarana mihitsy izany ny adefy amin'ny eny aman-jery no miteny zavatra tsy mitondra lehibe ny faritra no mandeha mandiso ny tatitra ataon'ny organisation internationale toy ny PAM, ny ONU ary ny UNICEF eto Madagasikara. Afalalana ary mamenatra ny tranga toy izany. Ny arak'izany dia mba hitondrako tsarako ny fanadihadiana ambany dia ny mahakasika ny sommet de l'Afrique izay natao tany la France tamin'ny 18 mai 2021. Juska fa isika firenena malagasy dia isan'ny mba voantso ao anatiny izany sommet izany. Sommet anankiray izay fantatra fa eritreretana manana ny firenena afrikanina aoriana ny prise sanitaire izany na ity falanaretina mandroza Covid-19. Fantatra fa
atao anatiny adia sommet de l'Afrique io dia mandritra ny vanim-potoana ny Covid dia hita fa miakatra ny tosa hoe ny lasa nampiakatra ny tosa ary azo atao iny lasa explosion ny tety pacifique ho an'ny firenena africaine zay zany la France initiative amin'ny hoe ampitory ireo izay mpitondra africaine miaraka tamin'ny ireo manapaka ny fondrona eropeanina ny antony dia tsotrany hoe ny olona dia miatsoroka milo sady amin'ny ahafahana manarina ny olana ara-ekonomika ary tindra ny fandaniana ny fanliana ny trosany reto anatin'ity dia fa ny famanatena dia maminavina ihany hoe amin'ny 5.4 miliara dolara any ny fanampiana famatsiam-bola fanampiny ho an'ny 2025 zany amin'ny firenena afrikanina dia hitantsika fa Madagasikara dia tsy fahisin'izay voantsoina no azo sotomina manoloana an'izany zany hoe ny fialan'ny firenena lehibe amin'ny fanohanana any Madagasikara ary nampane moa ny zavatra mitranga fa 5 millions de dollars mangatatsika famatsiam-bola mibady dia 5 millions de dollars ohatra hoe tsy misy afa-tsy 15 milliards ariary reto amin'ny tanin'ny Madagasikara dia zany hoe ny famatsiam-bola eritreretina anarenana any Madagasikara ao anatin'izao volana amin'ny volana retin'izao dia miara-malala zany tsika rehetra hoe ny firenena lehibe fantatsika fa centre d'intérêt la France rehefa izy no tsy mangatoro ny fomba hitampanana ny firenena dia fantatsika fa miteny zavatra maro zany ao anatin'ny vondrony banque mondiale ao anatin'ny FMI afaka ao amin'ny Madagasikara zany fa izay no ambara ny omavin'ny firenetsika hiarenantsika ao anatin'izao zavatra mitranga zao fantatsika fa ny tsy fahaizam-mitantana no miteraka an'izany fantatsika fa ny fanodikotona ambony-panjakana miverina ny corruption no miteraka an'izany betiko teto ny raharaha SMMC izay tsindriko mazava tsara anyainga ataon'ny fanadihadiana nataon'ny inspecteur général de l'État zany fantatsika fa ny inspecteur général de l'État dia OSPG zany hoe office supérieur ny police judiciaire masy mandety ona ny fanadihadiana nataony dia hitantsika fa ny gazety antsoratany isan'andro nanday amin'izany raharaha zany ihany koa zany ny entiko ny fitantanana ny republique Madagasikara dia ny corruption izay tafahotra amin'izao teny zao tokona mbola fanjakana tafahotra amin'izao teny zao ny tsy fieritreretana lalina ny voan'ny volana eto firenena ny fandraisana fanavaky-hevitra tsy mitombina dia efa tenteraka resabe ny mahakasika ny afaka mamory olona zato maniky fiaintonana dia tsato fa dia makany mijadona hoe ny firenena malagasy anjaratsika rehetra no mandinika mieritreritra manoloana an'izany tranga rehetra izany fa isika eto amin'ny miara-monjy dia izay no anaovana antsoa foana antsika tsara avy hoe ho an'ny tanindrazana maro ny itenenana ny tsy mety no itenenana ny tsy hona ary itenenantsika ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena ny raharaha-boadorosy tamin'ny herin'ny alarobia lasa teo izay 50 000 Singapour no eritreretiny fanjakana malagasy ampidirina Madagasikara hitantsika nefa fa ny 73,5 kilo d'or ary Afrika Atsimo hatramin'izao dia tsy misy
vava tsy fantatra iza no nanao ny vanim-pitonana tsy fantatra iza groupe poisson ambadika izany detecte izany dia itindray ny rahaporte rosa mba ampidiana eto Madagasikara fantatsika nefa fa ny vola mpanjakana amin'izao miteny izao dia tena ao anatina station de paiement ny fanjakana malagasy tsy mahavita manao ny tosan'ny ireo mpiara-miombika aminy nanao ny lalana fanatsarana ny lalana teto Madagasikara amin'ny tombasa isa hatramin'ny 300 orinasa izany dia izany no olana ara-pitantanana amin'izao tsika mifantaisaka izao dia eo no ahitana tsika tany an-trany hoe ny fijoroany tsirairay avy manoloana mijanjara an-trano izany izay ihany no antoka ahafahana manana ny firenena amin'ny fijoroana toy izao hita izao dia tena mba ahafahantsika mitondra renana miaraka ny firenentsika ka dia izay indray no antarako amin'ny diandroany dia mimetraka ny mandram-peona tsika rehetra. Amin'izao andro talata aoriana ny Pentecosta izao manatitra ihany koa ny fiarabanantsika rehetra na vita somatsara zany Pentecosta izany na tratra izany andro izany idinan'ny fanahy masina nefa ihany koa ho an'ny fiangonana dia fahatsiarovana na hoe anniversaire ny orenan'ireny fiangonana ireny zany filatsahany fanamariana zany filatsahany fanahy masina izany mbola manatitra ihany koa ny teny fampiononana ho an'ny rehetra izay lavo ny areti-mandoza izay mbola misy foana hatramintsika amin'ny teny izao na dia eo ara ny fidinan'ny isan'ny olona marary ary izay foana no mbola nitanantsika eto amin'ity fandarana ity fa mila mitandrina foantsika na inona zavatra mitranga ary mbola tsy mbola misika mihitsy tsika satria mbola tsy tafavoakan'ny ala manatitra ihany koa ny firarintso sy ny firarintso mba ho sitrana somatsara reny olona mitsahabo tena sy andala pasitranana na eo mbola andala pitsaboana ihany koa mirary fahasalamana feno ho anareo tsirairay avy kopakopa tanana ho anareo rehetra hoy ao izay manaraka ny fandaharana raha nieritreritra ny tena androany dia ohatra ny diso daty satria niverina fa latsinainy ny andro androany tokoa moa izy ity fa efa andro talata dia maro amintsika no sendran'izay ihany koa ary izay le fiainana moa zany satria rehefa misy zavatra mahaliana na mahasepse ina moa zany hoe miabsorbe ny fotoanantsika rehetra dia indraindray adino hatramin'ny andro fa dia nihevitra mihitsy hoe alatsinainy ny andro androany maromaro ny zavatra voalaza teo netin'ireo namanareo izay isorana daholo izy firimdralahy izay nitondra ny anjara brikiny teo eto aho dia iresaka zavatra maromaro satria lavalava kely ny weekendtsika ary tamin'ny zomatsika nanao fandaharana teto dia misy zavatra mitranga maromaro izay tsy maintsy fampizarana ihany koa ary tsy maintsy hitondrana ny fomba fijery sy ny eritreritry ny maro ihany koa izay tsy afaka miteny fa any anatin'ny toeram-piasana eny amin'ny fiarahamonina eny tsy mahasamiteny fa mangina fotsiny nefa manan-kevitra ary izay indrindra no isiny ity fandarana miara-manonja ity itsika rehetra dia natao hiteny ary izarany hevitritsika ary indrindrandrindra anakina ny zavatra tsy mety mba hahafahan'le mpitondra fanjakana manitsy ny lalany hatramintsika miteny androany ary tsy mitsahatra miteny an'izany tsika dia tsy mety makalesona ary tsy mety mahitsy any amin'ny lalana tokony andehanana fa dia miziriziry amin'ny lalan-diso zany mpitondra fanjakana zany ary mampiseho isan'andro san'andro zany fahadisoana zany sy ny efidiso mihitsy ary ny rehefa diso moa zany ny tena tsy mety mibaboka satria be ambo loatra ary matikambo ihany koa dia manao ny zavatra tsy fanao raha misy zavatra
tiana ho singanina manokana nandritran'izay fotoana rehetra zay dia rehefa acculé zany hoe rehefa voatosika na voatery ny mpitondra fanjakana amin'ny zavatra anankiray na hevitra diso io lany andro manamaritena lany andro amin'izany manamarina n'izao zavatra tsy mety rehetra zao dia manamaritena ary mihevi-tena ho marina foana dia rehefa acculé izy dia vonaika manao zavatra diso tsy mety mitsahatra mihitsy ny fahadisoana sy ny zavatra tsy mety izay ataony. Tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay dia natsikaritsika fa misy fifandirana ary tsy fitovikevitra ao anatin'ny mpitondra fanjakana. Matoa ny Premier ministre rehefa nanontaniana namaly tsy nanontaniana ihany koa dia fantatritsika fa misy zavatra tsy milamina ao. Ny zavatra milamina dia tsy ilaina précision fa rehefa ny olona no miteny hoe zay dia milamina tsara, tsisy olana eo aminay sy ny président de république, tsy misy olana ao anaty gouvernement, tsy misy olana ohatran'izany ihany koa ny ao anatin'ny mpitandro filaminana, milamina be zay. Rehefa izy no miteny zavatra ohatr'izay dia samy mangila tsofina daholo tsika rehetra ary samy mieritreritra fa ny mifanohitra amin'izay no zavatra misy. Nivoaka ety ivelany ety foana ny zavatra mitranga ary izay zavatra izay no ahitantsika fa efa tsy mandeha ary tsy milamina ny fitondram-panjakana. Efa acculé izy, izany hoe voatosika manaonao foana ohatran'ireny dia mitohy amin'ny fanaovana manaonao foana ary izay teneniko izay foana hoe manamaritena tsisy farany. Iresaka aloha tamin'ny zoma teo ny resaka teto natonga resa be tamin'ny herinandro iny satria be dia be ireo firenena afrikanina izay nasainy tany Paris tamin'ny sommet de Paris na conférence de Paris mikasika ny financement sur les économies africaines. Ary izay sommet izay natao zay dia samba nisy an'izay taoriana nisy ny valana aretina coronavirus ity. Hiatrehana izay aretina sy ny crise izay nisy tamin'ny heritaona sy ny toy tamin'ity taona ity, hiatrehan'ireo firenena afrikanina sy anarena ny toekarena ao anatin'ireo firenena afrikanina ireo ny antony nivoriana tany conférence de Paris. Ny resaka mazava tsara tsy teto hoe tsy voasa ny mpitondra fanjakana Madagasikara malagasy dia marary aminy tena enitsika efa tena marary le mpitondra fanjakana, marary an'le filohan'ny republika, marary an'ireo mpisolelaka sy mpitaterakena ao anatin'ny fitondram-panjakana le voalazantsika sy ny 6%. Marary an'zareo reny kina zay ataontsika reny fa tsika kosa apatsorana ary miteny zavatra nisy fotsiny fa tsy hoe nininy reny zavatra reny hoe dia ataonay an'izao nareo reny zavatra reny no miala amin'ny constat, miala amin'ny zava-misy satria mba nieritreritra ny malagasy, mba nieritreritra le Madagasikara kely hoe mba anisan'le firenena ho asaina. Ina moa logika be zany amin'ny toerana misy a Madagasikara, tena logika be raha voasa Madagasikara satria hiatrehana ny fanarenana ny toekarena aoriana ny crise sanitaire, hiatrehana le crise économique no antony nanasana an'ireny firenena marobe taty Afrika reny. Marary hoy tena marary ary tsy zaka le mpitondra fanjakana zay dia alefa amin'ny pompier, alefa ny tsy fantatra tsony mpamono afo ny miakatra amin'ny télé sy ny sisa rehetra fa tsy mahafaty an'le afo mihitsy satria tsy mampiova ny ninina mihitsy na dia hiaro tena sy hanamary tena toy inona raha le mpitondra fanjakana. Zavatra anankiroa no tsara fantaritsika. Hafa no hoe voasa nahazo invitation dia tsy nandeha na hoe tsy afaka nandeha no ny antony samihafa. Hafa ihany koa le hoe tena tsy voasa mihitsy tsy nahazo invitation. Zavatra roa samihafa zay. Fa le mpamono afo moa zany dia lefa miakatra eny amin'ireny teto moa zany dia efa niteniteny foana mihitsy ny tenako teto fo za fotsiny hoe averiko hoe bloke marionnette ny mpisolelaka nampiakarina daholo zay rehetra zao amono an'le afo mba hanadiovana ny sain'le vahoaka hoe tsy nalefa tany tsy nandeha tsy nilaina akory ny atrika ny conférence de Paris iny, tsika dia tsy anisan'le manana trosa be, mba tsy anisan'le firenena considéré hoe tsy manana trosa be dehibe dia me mihitsy ny tena me averiko eto
hafa ny olona nazo invitation ka tsy nandeha, ary hafa ny olona tsy nazo invitation dia mijanona eto. Ka Madagasikara anisan'ilay tsy nahazo invitation, tsy invité, tsy voasa no ny antony marobe, fa anisan'izany aloha ny tsy maha-crédible an'ilay filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana. Tsy crédible izy amin'ny fitatanana ny vola izay eo ampelantanany sy nomena azy. Ary ny tena resahana eto moa zany dia ny vola ampindramina sy omena ny Madagasikara. Misy zany le mauvaise gestion ary misy mauvaise gouvernance eto Madagasikara. Anisan'ny mahatonga an'ilay hoe tsy ananan'ilay fitondram-panjakana crédibilité. Ary rehefa miresaka crédibilité ny mpitondritsika dia ny filoham-pirenena no loha laharana amin'izany satria izy no filohan'ny firenena ary misolo tena amin'ny firenena. Anisan'ny teneko ia hoe rehefa tsy crédible ianao dia tsy atson'ny olona ary tsy asain'ny olona amin'ireny conférence internationale izay fotoana lehibe anankiray ahafahana miady varotra, miresaka, miantahanta ihany koa mba ahafahan'ireny firenena ireny manampy Madagasikara. Fa tsika moa zany madikambo ary miambo tsy feno. Miavy tsy feno tsika, be ambo. Zany zavatra rehetra zany ao anatin'le qualificatif ny mpitondra fanjakana daholo zany, miavinavina amin'ny tsisy dikany, miavy tsy feno. Ratsy be zany teny zany. Madikambo, ratsy zany ataon'olona madikambo zany, dedaka, ratsy zany ataon'olona dedaka zany. Zany rehetra zany no antony manjary lasa nabe resaka nyty resaka conférence de Paris ity. Ary le mpitondra teny ny gouvernement moa zany dia mbola anisan'ny teny farany mbola nanadio ary tena vonaika nandetika an'le fitondram-panjakana any anatin'le lalina tena farany lalina tena lavaka tsy tafiafarana mihitsy amin'le fiarovana tena hoy aho hoe manamary tena. Dia tsy anisan'le firenena lazaina fa be troso Madagasikara. Zany aloha zany dia tena hoe manompa an'le Madagasikara, manompa an'le malagasy, satria raha nitrosa baben'ity firenena malagasy ity dia tsy azontsika eritreretina akory. Any an-trano antsika anontany hoe fa ahoana marina moa ty Madagasikara ity. Ny fantatra aloha zao dia Madagasikara anisan'le firenena tena farany mahantra. Ary firenena rehetra izay tany aoriana Madagasikara dia efa lasany alohany daholo ankehitriny. Ary ireo firenena rehetra izay lazain'le mpitondra teny ny gouvernement moa zany dia lazainy fa hoe le firenena betrosa no lasa nandeha tany conférence de Paris. Dia tena zany hoe manivaiva ireo firenena izay manany maizy azy any amin'ny Afrika zany. Lazainy moa zany Rwanda no somary nailiny kely, somary navany kely zany mihoatra an'le hafa fa hoe hanao réconciliation amin'ny any Frantsa hono. Dia tena mba miteny eto zany porte-parole du gouvernement zany mamatotra ny gouvernement sy fitondram-panjakana manontolo. Tena mba mianara marina mafy alohany akarana an'ireny plateau reny. Tena mba ampianary ny ankizy fa aza manao zavatra diso saky ny mandeha ohatra zany. Tena zandre zany eto tena miteny mihitsy izay eto amin'ny miara-manonja afaka miteny izay tiana rehetra tenenina nefa mba miezaka ihany koa miteny ny zavatra tokony ho tenenina amin'ilay vahoaka, tsy mitondra zavatra diso sy lainga ary tsy mamandalitra satria anisan'ny fanabeazany tony fandaharany tony. Fa leo mpitondra teny gouvernement tamin'ny teny foana ohatra izany milaza fa hoe Madagasikara dia anisan'le tsy manana trosa be raha mihoatra an'ireo firenena rehetra nasaina. Fa Madagasikara ozy izy dia tsy be trosa zany mihoatra an'ireo firenena hafa reo. Fa jereo daholo ireo firenena rehetra izay nasaina rehetra reo dia jereo tsara. Fa mijery tokoa ianao raha matoa mpitondra teny gouvernement tena mba se documenteva, manaova recherche. Ary raha ohatra ka tsy hainao tsy manam-potoana ianao, tsy hainao manao le recherche fa tsy tadidinao moa le niteneninao tamin'ireny fotoana reny hoe mitape Google io nge ozy izy dia tapena fotsiny dia mitape ny Google io ianao dia mijery hoe Covax dia hitanao fa vaksiny sinoa. Dia ohatr'izay ihany koa le mbola niresahany tamin'ny saboly tamin'ny zoma. Fa tena hoe aleo mise documenter aloha
ary manana mpiara-miasa be dia be fa indrindra ny ministera rehetra dia manana didy mame ny information juste et précise ho an'izany porte-parole gouvernement zany mba tsy teniteny foana ohatra zany. Ary fomba fiteninay teto amin'ity miara-manonja ity ary mbola veriko androany moa zany dia hoe aleo ny technicien zay mafehan'le domaine no anao an'ireny resaka ohatr'ireny. Aleo le olona tena manana an'le mahay asa no manao an'ireny étalage na connaissance reny fa ny anao connaissance diso. Za eto tsy iambo mihitsy fa tena mafehan'izao rehetra zao fa manana ny minimum zahay ary monsieur renseigner ary monsieur documenter zay vao miteny zavatra eto. Zay foana le lazainay eto hoe tsy tsara ny miteny fotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy arao proof ary mizatra an'izay ity fandarana miara-manonja ity. Dia diso tanteraka moa zany le niteneny ny porte-parole ny mpitondra teny ny gouvernement tamin'ny izy miteny hoe Madagasikara dia tsy anisan'le Betrosy ary tsy considéré ho firenena Betrosa dia zay no antony tsy nanasana. Izy moa zany tsy niteny hoe tsy nanasana fa anisany tsy nakanisana tany Paris. Eto moa zany dia averiko foana hoe ny antony tsy nanasana nareo no nareo tsy crédible. Ny compte zay angatahana aminareo, ny transparence zay angatahana amin'ny fitondram-panjakana hatramintsika miteny androany mikasika ny fampiasana ny vola zay nampindramina Madagasikara sy mena Madagasikara efa manakaiky ny 800 millions de dollars ary efa mihoatra ary fa mbola hoe tsy décaissé reo vola fanampiny efa mihoatra ny 1 milliard de dollars dia tsy vitanareo hatramin'izao no mamoaka ny compte marina mba hahafahan'ireo mpampindram-bola reo bailleur de fonds mpampindram-bola mpamatsy vola ireo hijery hoe nataonareo ino ireo vola reo. Anisany tsy nanasana tsika zany, anisany tsy nanasana filoham-pirenena nakany Paris zany. Zay le tenena hoe discrédité na non crédible le filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy. Dia mbola manamartena ihany moa zany hoe tsy manana trosa be dia be ingatsika fa tena mandatsa ary tena manao tsinitsina le vahoaka malagasy mihitsy satria ny trosa tsika amin'izao fotoana zao ho alefantsika eo misy tableau zay ahafahantsika mijery ny évolution de la dette zany hoe ny fivoaran'ny trosa ny firenena malagasy efa nanomboka tamin'ny taona tany amin'ny 70 mahery tany ka hatramin'ny 20 misy marobe ny salanisa na ny isa zay mivoaka arakaraky ny institution zay mamoaka an'iny. Raha mijery tsika eny amin'ny banque mondiale dia ahititsika isa zay avoaka ny banque mondiale mikasika ny trosa ny Madagasikara. Ahititsika isa salanisa ihany koa zay avoaka ny FMI, ahititsika isa zay avoaka ny institution hafa na ny economy country economy na ny banque ny banque africaine de développement. Mahita karazana isa be dia be tsika zany rehefa mitady fa ny tovizan'ireo dia tsy mifanalavitra ny isa na ny salanisa na ny ina moa zany ny chiffre zay avoaka an'ireo institution samihafa ireo. Ny dikan'izany tsy azo andengana mihitsy hoe Madagasikara dia anisan'ny firenena mibabitrosa be indrindra eran'izao tontolo zao ary mibabitrosa ny vahoaka malagasy. Tsy tongatonga ho azy ange ny filazana fa Madagasikara dia anisan'le firenena gisitra indrindra amin'ny resaka fahantrany fa tsy vitan'izay ihany fa rehefa manao an'ireny loi de finance reny izahay dia hita foana ao anatin'ny loi de finance hoe otrinona ny trosa ny Madagasikara izay tsy maintsy aloha isa taona dia iza daholo ireo firenena zay ananan'ny Madagasikara trosa. Isika mantsy mieritreritra raha ohatra ka mihaino an'le ramatoa mpitondra teny ny gouvernement dia hoe Madagasikara dia tena zara raha manana trosa, dia Madagasikara tena sambatra be, anisan'le firenena mandroso ohatrany mandatsa le zavatra resahana. Fa rehefa mijery an'le chiffre, rehefa mijery an'le isa kosa tsika le tany le salanisa na le isa na le zay fomba itenenana azy eo fa le chiffre reny chiffre reny tsy mandainga. Ary zay no ilaitsika an'ireny technicien rehetra reny. Ny technicienne dia apetrao amin'ny toerana misy azy. Reny économiste reny, reny statisticien reny olona manana an'ireny fahaizana ireny. Fa tsy an'ity fitondram-panjakana ity no mampiasa an'izy ireny satria na ny antony. Zay no manjoan'le olona
mandroa ny firenena. Rehefa ny olona tsy mahay no mibaiko ny olona mahay, rehefa ny olona tsy nianatra no mibaiko ny olona nianatra, dia lasa manaraka an'le reviny. Tesitra moa ny sasany rehefa miteny hoe resaka kapila mangirana no tena hainy, resaka DJ no vaitsika didizato na lista teoriana matesitra ny hafa zany zavatra zany. Fa io raha ohatra ianao ka tsy nianatra an'ireny ekonomia ireny, tsy nianatra an'izany zavatra zay resahanao, dia mba mampiana tena, mba s'informer, se cultiver, zany hoe mba manodidina anao mba olona mba mahay dia mba mampianatra anao, ary ianao ihany koa tsara ihany koa mba mamaky teny, mba mamaky boky, mba se documenter manaraka an'ireny documentaire isaky ny maro be izy. Ny fotoana indray ary ny tsampy marina fa hoe tsy matory raha tsy amin'ray maraina na hoe tsy matory andro alina, tsy matory atoa, tsy matory andro, tsy matory alina le filoham-pirenena, fa dia mba ampianaro ihany le ankizy, fa dia manala baraka satria maheno anareo daholo zao tontolo zao. Ary so mieritreritra nareo fa hoe miteny gasy tsika dia tsy zareo miteny frantsay daholo zavatra resantsika, manana mpandika teny reo ary mezan'ny olona mihitsy hoe fa inona ary ny zavatra ataonareo a Madagasikara ao fa dia miteniteny foana daholo, niza miteniteny foana. Hitantsika eo ia hoe hitantsika eo amin'ny écrantsika eo misy ny atao hoe évolution de la dette de Madagascar nanomboka tamin'ny taona tany amin'ny 1999-1998 tany hoany ary hatramin'ny 2020. Dia ny zavatra hitantsika eo dia tao anatin'izay firy-taona zay zany hitantsika mihitsy ny hoe raha oharina amin'ny PIB io ny pourcentage ny salanisa zany tany salanisa isanjato, dia hitantsika hoe nisy fotoana dia tena hoe tena ambony be mihitsy, misy mahatratra hatramin'ny 20% isanjato, ny 7% isanjato tamin'ireny fotoana taorinan' reny crise ny 2002 reny. Ny antony dia tsy maintsy nindram-bola be dia be tsika any ivelany. Resaka hoe ty dette Madagasikara ty trosa ivelany Madagasikara satria misy ihany koa ny trosa anatiny amin'ny alalan'ny reny bon trésor sy ny sisa reny. Fa ity resantsika ity moa zany dia hoe trosa ivelany satria trosa ivelany no resana ary zay no resan'le mpitondra tenin'ny gouvernement. Hitantsika zany hoe nanomboka tamin'izay fotoana zay taorian'ny crise 2002 tany, tamin'ny 2000 aloha, tamin'ny taona 2001 dia hitantsika fa niopapana be mihitsy zany trosantsika zany. Dia nitondra ny firenena amin'izay ny Filoha Ravalomanana nanomboka 2002 tao, tsy maintsy nindram-boly tsika nanarena na nyzany toe-karena malagasy zany, ary ny atrehana ny fiainana mihitsy na natsarana ny fiainana. Fa ao anatin'ny 2-3 taona tsika dia jere tsara fa tafafidina any amin'le 80% ny trosantsika par rapport amin'ny PIB dia nidina any amin'ny 32%. Zany atao hoe fahaizany tatany zany le bonne gouvernance zany, mindram-boly isika ahafahana manarina ny toe-karena. Fa ny tena zavatra tsara paitsahivina eto satria ao anatin'ny saitsika rehetra le izy, fa tamin'ny fotoanandro ny Filoha Ravalomanana no navitany zany nanao effacement de la dette tena be dia be. Mbola resantsika manaraka moa zany fa tsy ato ambany masoko eto ny chiffre amin'izao tsika miteny zao satria mandalo anatin'ny saiko io. Tena hoe nanana technicien tena très bon technicien ny Filoha Ravalomanana tamin'ireny fotoana reny. Dia findrisy moa zany fa anisany fa maty daholo reny olona reny amin'izao fotoana zao. Fa anisany niady an'izany ary nanao izany négociation amikasika an'izany fanafoanana ny trosa avy any ivelan'izany zava-dehibe zany. Fa raha tsy zany dia anisan'le mibaben'ny malagasy ty, ary izao ianao isika rehetra reo samy mibaby an'izany trosa zany. Fa ity tiako resahana eto hoe tamin'ny fotoana tamin'ny 2008 dia jerentsika tsara io moa zany dia tsy te hiteny tsiraray amin'ireo chiffre zay hitantsika eo, fa ivereno ianao anareo rehetra lina io tableau zay avoakantsika io dia hita tsara mihitsy zany hoe ahoana zany fivoarana zany trosan'ny Madagasikara zany raha oharina amin'ny PIB, ary hitantsika eo mihitsy koa zany ny chiffre moa zany par rapport amin'izay
par rapport amin'izay fivoaran'izay ny isa exacta zay trosany Madagasikara zay fa tonga ny 7 dia io tsika samy miara-mahita miakatra indray izy nisy mbola nisy vola zay nindramina tamin'ireny fotoana reny fa ny firenena na lazaina nareo tsy nampiana mo Madagasikara aza mandainga ianareo fa nisy fanampiana foana ny Madagasikara ary tsy nitsatra nampy Madagasikara ny firenena ivelany raha vao nikasika ny vahoaka na ny sosialim-bahoaka ianareo no tsy nampiana tamin'ireny fanonganam-panjakana reny fa azadino fa le sosial dia rehefa-matsy vola reny dia namme vola tokony hipaka mivatana any amin'ireny vahoaka malagasy izay tsika sianao isika rehetra zany dia 24 tsika amin'izao fotoana zao dia hitatsika fa miakatra indray zany izany trosany Madagasikara zany io zany le lazaina foana hoe tsy marina ny voalaza ny ramatoa mpitondra tenin'ny gouvernement anisany babitrosa sika ary voalaza io raha ohatra ka raisina par isan'olona ny trosa zay any Madagasikara ao an'ny malagasy dia 196 € zay ny trosa babe ny tsirairay vahoaka malagasy itsika rehetra zay amin'izao fotoana zao moa lazaina fa 27 millions tsika nalatsaka kely an'izay dia mandotrosa 196 € raha atao amin'ny ataontsika amin'ny vola ariary moa zany amin'ny taux zay navoaka ny banque centrale androany dia ny 1 € dia 4570 ariary 7,7 ariary ny euro anankiray dia raha 196 € ampitombotsika 4570 ariary dia manome 885 720 ariary 7,750 sy 7,9 ariary zay ny trosa babentsika tsirairay avy ka raha ohatra ka hiteny ny fitondra fanjakana fa tsy mibabitrosa tsika tsy trosa be zany dia relatif be satria zareo anatin'ny toerana misy anazy any dia tsy manana an'izany eritreritra hoe mibabitrosa zany fa manana ny ampy ary mihinana ny trovola zay trosain'ny Madagasikara dia laniny zareo amin'ny zavatra tsy tokony andaninana azy ary normal be zareo ireo mpitondra fanjakana reo raha manana train de vie raha manana fomba fiaina tena hoe olona tena firenena mandroso ary hitatsika zany amin'ny alalan'ireo tambajotra serasera zay zareo ihany ange anisan'le 6% imbécile anisany satria anisan'le manao FB reo ary nisy fotoana moa nisy gazety anankiray tena nanao la une hoe des imbéciles au sommet de l'État misy le nitenenantsika hoe izy rovavy aleo isantatra an'le kianja fabedina koa any Antsiranana zay nitokanany filoham-pirenena fa miady reo olona reo ary zay ny resako tamin'ny voanetindroana teo hoe rehefa miady rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fitondram-panjakana io mivoaka ity ivelany foana ary rehefa zareo no miteny hoe zay dia mifankaty daholo dia zay tsy misy problema zay tsisy olana milamina zay rehetra misy raha zay eo ao raha zay ka zay zavatra teneniko teo zay zany hoe matoa miaro tena mafy ary matoa miteny tena hoe miakatra ambony plateau d'eau zao rehetra zao miteny foana daholo hoe ny firenena manatrosa be nandeha tany conférence de Paris dia nidika an'izay tsy any akory arana ny zavatra misy eto amin'ity firenena eto amin'ny firenena ity satria zareo anaty Tour d'Ivoire any anatin'ny planeta hafa izy fa tsy miaina ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy miaina n'le fahasahiranan'ny vahoaka malagasy sanatria mivava moa zany ny zavatra mitranga dia hoe le vahoaka sasatsasany dia tsipazana vary kely tsipazana fotsim-bary kely ohatran'ireny akoho kely reny dia ohatran'ny eritreretana fa anadino ny fahasahiranany omenan'le inona ny ankonana tsy fantatry tsony le 10 alina ariary reny vao miala any an-trano ianao dia mahita an'le olona tena sahirana milahatra vao maraina eny amin'ny fokotany eny miandry an'le vola 10 alina ariary le nyresako teto tamin'ny zoma hoe io nge ny tena anisan'ny mampiady ary apedina mihitsy n'le vahoaka amin'izao fotoana zao satria misy omena misy tsy omena misy avahana misy ahilika tsy ny rehetra mahazo an'io nefa ny rehetra ny sahirana amin'izao fotoana zao fa le fitondram-panjakana dia mieritreritra fa izy ony tsy manana trosa be ny Madagasikara tsy manatrosa tsika tsy anisan'le be trosa indrindra dia tsy asaina any tany Paris dia eto tsika rehetra zany fampijery eto fotsiny ary fampiandry kendry toana ary zay kosa aloha tena zay ny tenena eto
miandry zay zavatra tsy mety ataonareo ary ampahafantarinay ny vahoaka malagasy zany zavatra zany. Ary io lesaka trosa io dia mazava tsara ny zavatra voalaza fa satria raha ny trosa trosa ny ivelany reresahana teo dia bebe ihany hoy ny tsy mahay manisa. Satria raha ny budget de l'État ny ina moa zany ny fomba fiteny anazy ny volam-panjakana dia ny 20 isan-jaton'io dia trosa daholo. Misy trosa avy any ivelany, misy trosa eto toerana satria misy ihany koa ireo olona eto toerana izay indramana vola, indramana fanjakana vola amin'ny alalan'ireny bon trésor reny. Ny dikan'izany dia tsika tsy afaka mirehare, tsy afaka matikambo ary tsy afaka manao miavy, tsy afaka manao amin'izany hoe miavy tsy feno zany, tsy afaka mandiha, tsy afaka migesta satria miaingo ambony tsokoko. Mahantra fadiranova Madagasikara. Ary paradoxal hozy izy ny teny frantsay hoe manan-kareny tsika raha ohatra ka ny arena eto amin'ity firenena ity. Fa iza no migoka zany arena eto? Iza no migoka zany arem-pirenena zany? Iza efa nivalitsika teto. Tsy ny malagasy no migoka zany arena zany ary mbola resantsika amin'ny fotoana manaraka satria resaka arena kibon'ny tany zany misy zavatra nitranga tany Andilana, tany faritra, tany Ambatondrazaka tany. Ho avy eto ny namana Fidèle Razarapiera sy ny namantsika avy any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny hitondra ny version marina, ny zavatra misy marina tamin'ny toerana iny satria nafatesana olona ary nisy fitofirana olona, nisy fampiasana herim-pamoretana zay natao indray tany, nampiasaina herim-pamoretana sy fanamono olona indray ny mpitandro filaminana tany, ary misy fanarotapahefana zay natao tany, nisy raha latsaka. Ary izay dia miteny foana hoe misy raha latsaka ary miosina raha ny tananareo, miosina raha ny fitondrana ity, ary tsy tao andinana fotsiny fa asa fampirina izay. Asa dino fa nisy raha latsaka, nisy famonona ny reny mpianatra tany barika dimy reny, nitaky ny zony, nitaky ny borsa ny reny mpianatra reny, fa nalatsaka reo ny ainy. Zany hoe tsy voalohany ary mbola tsy ho farany koa fa nareo efa miosiny raha ty fitondram-panjakana ty. Ary zay no mahatonga antsika ny toy miara-manonja ty hoe mampatsiahy ary miteny eto hoe ahoana ny aratsiny ty fitondram-panjakana ty, fa mivoaka foana isan'andro ary mbola resaka tsika rehefa aveo iny zavatra mitranga any midongy atsimo amin'ny alalan'ireo dahalo amanjatonjatony zay misy amin'izao fotoana zao, mandatsakain'olona ihany koa. Misy miaramila maty ihany anankiroa ary nisy sivily 17 raha tsy diso maty ihany koa. Akoatran'le omby rehetra zay very zay tena mampalahelo, omby amin'ny arivony 10 na mihoatra an'izay nalatsaka kelin'izay hoe very. Mbola resantsika rehefa aveo moa zany zavatra zany satria anisany ho resantsika eto fa miresaka le trosa aloha zany dia hoy iaho hoe aza dia tantara bobo marina fa manana ny monopole micro ianao mpitondra tenin'ny gouvernement, fa dia aza tantarana angano sy arirarirany eto amin'ity firenena ity, fa ny zavatra marina resahana. Ary rehefa marina dia hoe firenena Madagasikara malagasy any migisitra tsika zao, miady gisitra tsika. Misy miresaka hoe ohatrinona firy zao ny PIB par habitant isaky ny isan'olona zany, mba resahana zany zavatra zany, fa PDB no mandresy atsika PDB firenena tany arinantsika efa lasa ny aloha daholo, dia tsika mbola matikambo ihany hoe tsy voasa, tsy nandeha tany à Paris satria zao ny antony, satria tsika tsy anisany manana trosa. Miaina amin'ny trosa tsika ary mbola mibaby trosa tsika zay nampahafantarina antsika teo. Ary zany rehetra zany mila mbola misy sifra hafa mbola hoentinay hanamarinanay ny zavatra resahana eto. Fa izay miteny eto hoe zay tsy spécialiste en économie zay na inona zany, fa mba farafaratsiny monsieur documenté ary manana ny zavatra ho resahana miaraka amin'ny profo, fa tsy teniteny foana ohatran'le ramatoa zay marina fa ny olona tena sahirana, marina fa ny olona tsy malala, marina fa ny olona mahantra, marina be dia be tsy nahita fianarana, fa aza atao ohatr'izany, aza mbanina ohatr'izany kosa izy. Mamatotra n'le fitondram-panjakana zany zavatra resahanareo zany, dia zay no zavatra tiana resahana. Mbola miresaka an'ity fitondram-panjakana ty ihany tsika ao anatin'izay, satria ny oeraoera tsy maintsy mandeha hitantsika zany tany amin'iny ny faritry midongy atsimo iny, nahita daholo na ny tamin'ny ianao manjery sasasasa, nahita tamin'ireny tambajotra serasera reny tsika, fa
ny verina indray ny resaka ohatrany tamin'ireny fotoana remena bila reny. Ny mahavariana dia izao, ny filoham-pirenena vao tsy ela akory fa tamin'ny farany herinandro iny no tany amin'iny faritra iny. Tsy lavitra n'izany midonga atsimo izany. Tsy lavitra tao iakora no nandeha ny filoham-pirenena, nametraka an'ireny natao hoe BOA, tsy banky aloha io, tsy le banky leritreretintsika io fa le base opérationnelle armée. Izany hoe nametraka an'ireny mpitandro filaminana hoe iedina amin'ny dahalo reny. Izay nanaovantsika resaka teto tamin'ny farany herinandro teo hoe iforme dahalo ve sanatry ny vava amin'ny hoe filazana fanaovana démagogie indray, filazana amin'le mponina any amin'ireny faritra ny akora reny hoe anao recrutement maro ny tanora lehilahy hanao mpitandro filaminana. Araka ny tenentsika teto amin'ity fandarana miara-manonja ity dia hoe ny fanaovana recrutement amin'ny renireny mpitandro filaminana reny dia miainga any amin'ny loi de finance, miainga any amin'ny projet sy ny zavatra atolotry ireny ministera ny fiarovam-pirenena na ny polisy na ny zay mahakasika an'izany mpitandro filaminana zany. Voafehy ny vola enti-manana ny recrutement, fa tsy hoe te recruter 2000 na 3000 éléments dia zay no atao. Ary zay ny tenena foana hoe ny filoham-pirenena ity indraindray dia miteniteny foana, matetika mihitsy fa moa tsy indraindray, miteniteny foana ary mampanao an'izany mampanantena volana zany foana. Marina ny teny namana député fidèle hoe tsy mataty misy vahoaka, tsy mataty mahita vahoaka, fa raha vao mandray micro na mahita vahoaka dia miteniteny foana. Fa voafehy an'izany loi de finance zany sy ny enti-manana n'izany recrutement zany. Ary ny resantsika teto hoe zany engagement zany ara dia resa-bola business be. Fa misy ny tanora izay manao an'ireny service national, manao an'ireny service national reny moa zany, fa tsy ireny no eritreretina hoe famoronana asa, satria ny filoham-pirenena teny hoe amorona asa amin'ny alalan'ny fanaovana recrutement faux be. Tsy izany ny famoronana asa eto amin'ny firenena ity. Manorina orinasa ianao ary manampy ny secteur privé, manao recrutement au fonctionnaire na manao recrutement amin'ny fomba ara-dalàna, fa tsy ohatr'izany ny famoronana asa eto amin'ity firenena ity. Dia navarina moa zany hoe sanatry ny vava hoe olona manao service national dia mahay mitazom-basy dia lasa manampy nyreny dalo ndray teoriana, enga ane sanatry ny vava tsy ho marina zany. Fa ny tiana tenenina eto hoe vao tamin'ny farany herinandro teo ny filoham-pirenena ny tany amin'iny faritra ny akaiky ny manoteo tany akora iny nametraka an'le BOA dia nisy fihetsiketsehana izay natao tany. Samy nahita daholo tsika na ny filoham-pirenena ary amin'iny akanjony iny no mitazona basy manao mitifitra amin'ireny cible reny. Reny moa zany le fisesehoana oeraoera moa tsy maintsy mandeha, fa le fanaovana zavatra ohatr'ireny fe mba azo an'le filoham-pirenena ny impact an'ireny zavatra avoakan'ireny alefa ny anatin'ny tambajotra serasera reny. Marina fa izy mieritreritra hoe tena rôle be izy amin'iny chef suprême des armées, tena rôle be izy fa mitifitra amin'ny basy amin'ny pistolet na tsy fantatra izay nitofirany teo iny. Fa dia mieritreritra fa tena hoe mety, tena mety natao e. Iny moa zany tenen'ny zareo hoe ohatran'ny Lucky Luke le zavatra nitranga zany, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Asa raha tsanonareo zany ndraiky izy zay nananjera dessin reny bande dessinée reny, anisany mba nafinaritra indray nijery Lucky Luke reny taloha. Mety amin'ny mihitsy le izy ka, tena mety amin'ny mihitsy le izy. Ohatr'izay izy na mibikabika na ny zavatra natao mety hoan'ny. Fa tsy vitany hoe le filoham-pirenena rery manao an'iny, fatria le oeraoera tsy maintsy mandeha. Fa le directeur ny communication amin'ny présidence iny ramatoa iny moa zany dia tena spécial ary tena phénomène ao anatin'ity fitondram-panjakana ity. Magaga, tena magaga le filoham-pirenena fa tsy foiny iny tena tsy foiny ary matezitra n'le anankiray ndraiky avy ao anaty gouvernement mihitsy. Asa aloha tsy fantatra atsika, tsy dirana lalina ao anatiny fa dia hoe tsy foiny iny fa dia manao zavatra folklore foana,
manao zavatra kitanytany foana ary manao zavatra kitoto tsy mba mieritreritra zay conséquence zavatra ataony. Izy moa zany dia efa miteny foana hoe tsy rarahako zany, je m'en fous, tsy rarahiko zay tenin'ny olona, nefa tsy azo ny eritreretina fa firenena ty ataony zareo kilalao, dia atao kilalao ty firenena ty, dia atao kilalao hatramin'ny mpitandro filaminana. Nisy fotoana teto ary zao mihitsy no niteny an'iny resaka an'iny resaka mpitandro filaminana, resaka gendarmerie, resaka gendary tamin'izay fotoana zay. Raha tadidinareo tany Morondava tany nisy zavatra nataon'ireo vadina gendary, ary natrehany lehibeany gendarmerie izay tonga tany amin'izany tany Morondava mihitsy tamin'izany fotoana zany, dia navoaka n'le vady miaramila, vadina jeneraly sy ireo vehivavy vadina gendary tany ny fihetsiketsehana nataony zareo tany niaraka tamin'ireo vadiny tsirairay avy moa zany. Fetiny gendary moa zany dia teo ny jeneraly dia teo ny lehibe gendarmerie dia teo ihany koa ny vadiny gendary rehetra. Dia ny zavatra nyresahana tamin'izay fotoana zay ary naseho antany anatiny tambajotra serasera, nanaova publication ary natao ny photo de profil mihitsiny le ramatoa manao an'le satroka le vadiny jeneraly. Zany hoe le ramatoa zay tsinitsinina fa civil manao an'le kepi ma jeneraly ny vadiny. Dia akoatran'izay misy publication ana sary maromaro navoakany, fihetsiketsehana ohatran'ireny tsy haitsika fihetsiketseham-behivavy manahirana reny, dia izy vehivavy rehetra manao ny satroka le vadiny zareo, ary officier généraux na officier supérieur daholo ny akabetsahany zareo miaraka amin'le akanjo tsotra anaovan'le ramatoa tsy fampiseho masoandro, satria amin'ny toerana mangatsitsika ihany koa moa le toerana dia somary ambonimbonina ny akanjo nanaovana raha ambonimboniny fe tsy montiny, zay ny tiana tenenina zany. Nisy message be dia be tonga taty aminay amin'ireo namana rehetra ao anatin'ny corps ny gendarmerie izay niteny taminay hoe mba resao aminareo miara-manonja fa ty zavatra ty dia tena tsy mety mihitsy hoe ny vadiny gendary na vady miaramila no manao satroka ary manao tsinitsinina, manao tena hoe manosiosy ary matiasina zany tenue zany na satroka zany zay manana ny asiny tena lehibe indrindra amin'ireny mpitandro filaminana reny, na gendary io na miaramila io na polisy io tsy azo ataony manao an'ireny firaviraina toy ireny zany reny tenue reny. Efa nanao an'izay remarque zay teto tamin'izay fotoana zay, ary nisy marobe ny mialatsiny taminay davany Morondava tany hoe tena mialatsiny fa tsy mety reny zavatra nataony reny. Isaorana anareo namana nisy feedback tsara zany tamin'ireny fotoana reny hoe tsy ho atao intsony reny amin'ny manaraka, ary izahay samyzay dia ifampiteny fa tsy mba anao jery arina tava ohatran'ireny hoe tsy mety reny zavatra ireny, satria manana ny asiny ary tena tokony hajainy zany resaka tenue militaire zany. Raha tadiditsika tamin'ny fotoanandro no anareo ho antsika zay nanao service national tamin'ny fotoana tamin'ny afaka baka tamin'ny fotoana tamin'ny andro ny amiral bedy, ary tena nampianarina, anisany nampianarina anay tamin'izay nanao an'izany service national zany hoe tsy maintsy manao tenue normale, tenue correcte ianao rehefa manao service national zay akanjo anaovanao eny, fa tsy mahazo manao tenue bordel moa fomba fiteny tamin'izany. Tsy mahazo manao satroka fatifatina satroka, fa zay satroka mpanao service national anao nanaovanao, ny akanjo tamin'izany salopette na jupe culotte, dia nisy lobaka ny ampiarahana tamin'izany dia mianaraka patogan na rangers na kiraro niaraka tamin'izany tenue zany ary service national. Fa maika efa tena hoe mpitandro filaminana ara-dalàna mila manao tenue correcte, ary io tsy azo anaovana sangisangina hoe anaovana akanjo hafa na tsintsindrina akanjo hafa eny ambony na anaovan'olona ihany koa. Dia eto zany ampatsiahy fampianarana no ataontsika hatramin'izay, ary mifanabe ihany koa fa na ny sivily ary mbola misy didy any manan-kery, fa tsy azontsika sivily ataony manao reny akanjo camouflé reny, akanjo miaramila reny na tenue miaramila reny, tsy azontsika atao reny. Rehefa tsy miaramila tsika na mpitandro filaminana tsy mahazo manao an'ireny, ary nisy fotoana nosamborina daholo ny mpivarotra sy ny olona nanao an'ireny akanjo reny, akanjo miaramila reny, reny maramara reny zany. Fa zao satria zay no mitondra zao dia zay tena atao io, ary zay dia mpitaro bato vilambava dia zay foana ny mitondra ny raharam-pirenena. Le mpitaro bato vilambava dia hitantsika amin'ny alalan'ny
tambajotra serasera ihany satria araka ny tenentsika teo anisan'le 6% nge le ramatoany amin'ny talen serasera amin'ny présidence ho hitantsika le efatsika amin'ny sary eo ho hitantsika rehetra hoe ohatra zao le mpitan'le mpitantana ny firenena ary olona akaiky eo amin'ny filoham-pirenena zay tsy sahan'le filoham-pirenena no miteny azy na mety teneny ihany koa fa mafilo satria moa ny atsika ny ministra no mifehany le président république ny atsika ny olona manodidina azy no mifehany le filoham-pirenena fa le filoham-pirenena tsy mahafeny ny olona manodidina azy reny raha olona ka raha filoham-pirenena toteny dia tonga dia miteny hoe tsy mety io rina tsy mety io ministra tsy mety ataonao fa mandana amin'ny solakanjo izay ary amin'izay mitoerana misy anay izao manana filohany antoky izahay manana an'izany discipline zany hoe rehefa tsy mety na ny fomba fiakanjo na ny fomba fipetsaka na ny fomba fiteny dia manaiky tenenina hoe tsy mety zany ary manaiky ahitsy zany ary fifanabeazana zany fa magaga filoham-pirenena perinasa zay moa lazay fa izy no amin'ny d'état fa tsika miteny hoe tsy amin'ny d'état fa ny olona akaikinao ary tsy voafehinao akory ka ahoana no ifehezanao ny 25 millions malagasy ahoana ny ifehezanao ny olo-kafa ny olona akaikinao tena farany akaikinao tsy voafehinao akory na ny vava avoakany na ny teny ataony na ny faniratsirana ataony amin'le vahoaka malagasy na ny zavatra ataony tsy vitanao akory miteny azy hitantsika ny sary araka ny tenenina teo hoe mahasarotany mpitandro filaminana zany akanjony zany exclusivité ny mpitandro filaminana ny akanjo toy ireny ary na lamody ara dia misy lalàna zay mandrara ny fanaovana an'ireny akanjo miaramila reny na tsy mitovy amin'ireny ary fa mba maramara fotsiny dia rarana ny fanaovana an'ireny akanjo miaramila reny fa indrindrandrindra resaka sécurité ho an'ny tsirairay satria PDB ny olona mpisandoka miaramila mpitandro filaminana zany manaka-ndalana manao fanararotana ary manao asan'ny jiolahy hanavahana ny olona mpitandro filaminana sy ny olona civil zany fa ny atsika moa zany dia araka ny tenena teo hoe zay tiako atao io fa zay zao no mitondra ary zay ny vavan'ny tale miserasera hoe zay zao no mitondra ka ary rehefa mitondra izy dia sainy maniratsira amanosonosy asina nyreny akanjo ny mpitandro filaminan'ireny zava-dozange zany hitatsika hoe angalana sary toy izao tena hoe le firenena atao kilalao ohatra zao ny akanjo mpitandro filaminana atao kilalao toy izao anaovana oeraoera anaovana fisesehoana any amin'ny toeran-kafa angamba mety azo eritreretana zany fa eto Madagasikara indrindrandrindra amin'ny fotoana isin'ireny asan-dahalo goavana be reny ady amin'ny dahalo no atao amin'izao coïncidence moa zany nitranga le izy hoe ny filoham-pirenena manao cinéma amin'ity resaka basy mitifitra sy ny sisa ty dia ny talen serasera koa manao fisehoana amin'ity akanjo miaramila le camoufle miaramila aperahany amin'ny botte misy talon reretsy fa mihevitra n'le olona aiza zay ny tenentsika hoe any amin'ny planeta inona raha misy anareo fa tena kilalao anareo mihitsy ty fireneny ty ataonareo kilalao fitaovany miaramila ny fitaovany mpitandro filaminana dia tsy mba nahita zavatra hafa natao oatra ireny ary ve na zaza miala sakana ary tsy manao sain-jaza oatra zao izy mieritreritra fa tena tsara be ozy izy ny tanora hoe milay be le sary fa mamenatra le izy satria mpitondra firenena manao an'izany raha zaza kely raha ankizy 15 ans adolescente manao an'ireny dia mahafatifatindreo anatin'le akanjo fa vehivavy efa rapitso afaka pitso anao efa anontany firy-taona ianao tsy zaza miala sakana ntsony ianao fa misavoka ho zaza miala sakana tsy adolescente intsony fa responsable ny firenena ary zany talehan'ny serasera ny présidence zany ke tena manany toerana misy azy zany sa moa zany hoe kilalaona ianareo le zavatra atao ao manao ny filoham-pirenena dia manao koa ny tale serasera dia izy indray ny ianao manaraka eo mino fa tena tezitra ny ministry ny défense ny ministry ny fiarovam-pirenena mahita an'ireny zavatra reny fa tsy afa manoatra satria tale serasera izy ary raha miteny eo koa dia mahazo aminy koa suera fa tena mahazo aminy mino fa zay nahita an'ireny rehetra reny dia tsy misy mahasamy teny an'ireny tale serasera reny filoham-pirenena raha tsy mahasamy teny an'ireny ary fatany ihany le izy rehefa nisy réaction be dia be tao anatiny tambajotra serasera hoe ay tsy mety ty zavatra atao ty fa io moa zany misolelaka sy ny olona tsy matakatra n'le conséquence n'le acte ohatran'ireny dia mitehika hoe ay tsara be kia
mitsara kosako manjabendriko fa tsy azo ny atsaina fa responsable tompona ndraikitra ao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika no manao sarina dala sy sainjaza toy ireny tsy azo ny atsaina hoe ohatrin'inona ny fiatraikan'izany any amin'ny mpitandro filaminana aloha hay zany lamody izy ty are zany azo alay tahaka are zany modely indray zany ty zavatra ataon'ny talen serasera ity azo ataony makasary miaraka amin'ny akanjo mpitandro filaminana ohatr'ireny azo ataony manosiosy ary manao tsinitsinina manala an'le asiny zany tenue militaire zany dia ampiarahana amin'ny boty misy talon dia tsy asiana satroka dia loza amin'izay mitazona basy pistolet ihany koa raha matoa le retsy hitanareo io sary io dia tsika ve hieritreritra hoe misy olona civil responsable eto amin'ity firenena ity dia sany ve ohatra dia aka ny akanjo ny olona mpitsara ao amin'ny haute cour constitutionnelle dia anaovany dia angalany sary eny etape tanety eny dia asiny na constitution na inona zay fomba fitaovam-piasany eo amin'ny HCC eo dia sany ve ny anao an'izany akanjo ny membre ny HCC zany aka sary eny etape tanety ohatr'ireny misy olona sivily hafa ve sa andeha aka akanjo ny olona hafa na dokotera na inona zany dia mitondra stéthoscope dia mitondra tabliera reny epi reny eny amin'ny arabe foany arabe na eny amin'ny tape tanety eny amin'ny tembohitra reny anao ohatr'izany ny olona manao an'izany sainjaza zany manao an'izany ary hitantsika izy io fa le olona saripady indrindra to amin'ny firenena ity no ataony tena zavatra laloviny ohatr'izany miaraka amin'ny basy zany le hitantsika hoe zany ny toetsaina entina mitondra n'ity firenena ity raha ny tokony hoe zany tsy tokony resantsika eto miara-manonja fa le zavatra misy dia modely ratsy foana isan'andro ary tsy maintsy resantsika le izy rehefa zavatra ohatr'izany ary tsy maintsy resahana maharitra mihitsy satria mila ampidirina ny lohan'ny olona fa ny mpitondra firenena tsy modely amin'ny lafiny rehetra tsy modely ny amin'ny lafiny rehetra tsisy azo raisiny nareo ary averiko eto le zavatra teneniko iaho hoe tena ve ianareo rehetra zany ny zavatra mampirehare anareo tsy ny zavatra hafa maninona tsy mifasairanan'le vahoaka no anaovana gesta dia mba mipetraka ny anatin'ny lohan'le olona fa zavatra maivandoha ohatr' zany rehefa any faratapony manao maivandoha manaraka maivandoha daholo ary io izy io hita-pirofo izy io ho an'le tsy nahita moa dia ho taitra nareo hoe nga ny isan'izao ary misy mieritreritra hoe ohatra ny tany anatin'ireny magazine de mode reny angambany ity zavatra ity fa rehefa jerena akaiky le tarehan'le olona dia izy tika misy fosika tsy izy tampoka le izy na manikantsy izy fa mifaninana mory zareo anatiny eo ary misy fa publication tsy io fotsiny nefa resantsika eto fa misy publication hafa be mihitsiny ary mivelany antsika tsy mahita zavatra ohatr'izany tsy an'le olona mpitondra fanjakana zany manao hoe mba tsotra sobre humble mba olona manetry tena tsy hainy zareo zany fanetretena zany moa dia tsy ao anatin'ny vocabulaire tsy ao anatin'ny répertoiren'zareo mihitsy zany tsotra zany moa dia tsy ao anatin'izany répertoiren'zareo zany mihitsy ary ity ny zavatra anankiray ampatsahifiko fiteniny dadabe na ny bebe ny ray aman-dreny tany taloha tany dia hoe mahaiza miaina rehefa anirina any rehefa nareo mba mahazo toerana na mahazo sezana misy zavatra ataonareo na tafita any fiainana any arina any dia tadidio tsara ny avianareo aza atao mameratra ny avianareo tsara zany hoe niotra ny fiainana zany fa rehefa tonga amin'ny toerana kotsy ianao dia tadidio tsara ozy izy fa mahaiza mipetraka raha tsi no tsy maintsy hipetrahana mahaiza mipetraka amin'ny tsi rehefa seza no hipetrahana mahaiza mipetraka amin'ny seza rehefa miaraka amin'ny olona sahirana mahaiza miara-miaina amin'ny olona sahirana raha rehefa miaraka miaina amin'ny olona manan-katao dia mahaiza miara-miaina amin'ny olona manan-katao manana fahaizana misadapte amin'ny situation rehetra fa tsy mijanona ery manao arriviste na opportuniste tsy zaka ny loha hoe mahazo toerana na manana fahefana kely dia tsy zaka ny loha zay dia manitsakitsaka tsy mahay zany resaka fanetretena zany marina ange le zavatra ny tenenina eto foana hoe
tsy nianatra sekoly lahadina, tsy nianatra ny soratra masina, ary tsy miditra any am-piangonana ihany koa. Normal raha ohatra ka idinareo ny fiangonana fotoana ny Pentecoste tamin'ny lahady teo, nalahelo daholo ny rehetra satria tamin'ny farany herinandro tamin'iny herinandro ny fanahy masina iny nandefasana Huissier, nandefasana vady tany ny fiangonana FLM atao 67 hectara nakatona. Ny devolo manao an'izany toy manao toetra zany. Ny devolo manokatona zany fiangonana zany raha misy olona mivavaka ao satria nanaja tsara an'izany geste barrière zany ny tany am-piangonana. Ary averiko eto ny fiangonana no mahay indrindra mampanao an'izany organisation sy zany fanajana zany resaka geste barrière amin'ny resaka ady amin'ny Covid zany. Fa matoa nisy mpitandrina na nisy mopera na maty sotra zany tsy tao am-piangonana ny akamaroany reny nazahoany an'ireny, fa le fitsidiana na ny famangina an'ireny olona marary, fampahirezana olona any an-trano na olona marary reny nazahoany an'ireny. Fa rehefa araka ny tenentsika eto moa hoe tsy mahay an'izany resaka fanetretena zany satria vao nanomboka nge ny mandat ny resaka finianana tao amin'ny filoham-pirenena dia efa nesorina mihitsy zany baiboly zany, ary ny talehan'ny serasera ny anisan'ny teny mihitsy hoe ny Andriamanitra reo izay Andriamanitra reo any ivavahanareo fa ny anay tsy asiana an'ity satria izy manana ny Andriamanina. Ary izay ilay tenentsika eto hoe ny filoham-pirenena tsy mahafehy ny olona akaiky anazy dia mitohy foana ny adalana, ary tena hoe ampisehoana hoe tena kilalao ty fiainana ity, kilalao ny zavatra ataonay eto amin'ity firenena ity. Ao anatin'izay message tiana ampitaina amintsika izay zany dia hoe ohatr'izay ny fomba fisainana sy fomba fitondrana ity firenena ity, ary tsy magaky tsika raha ohatra ka tany akora ny filoham-pirenena dia nanaovana sinema ohatr'ireny, sinema reny marobe ataontsika ireny, fa ny zava-doza ao anatin'izay. Ary ny teneniko teto dia hoe nisy asan-dahalo zay tena goavana be, tena tafotoana tetezamita sy ny efarany akefakaiky ny efa nanomboka ara ny fitondrany président teo aloha Jean Armapianina, mbola nisy reny resaka hoe remena bile sy sisa reny moa zany tena hoe nisy marina ve le olona sa le organisation natao hoe remena bile, fa ny tanina mipetraka foana satria organisation ngeza be ary goavana be, tsy possible mihitsy zany hoe misy andin-dahalo amanjatonjatony 100, 200, 300 miaraka zany recrutement an'izany olona zany tsy mampino, fa de hoe tonga ho azy ohatr'izao hoe spontanément, tonga ho azy ohatr'izao tsy normal zany ary tsy logique zany. Fa misy organisation ngeza be ao, ary fandrebrebena moa reny tamin'ny resaka tetezamita reny, ary zay fomba fijeriko zany hoe isamboriny remena bila sy ny sisa fandrebrebena ny vahoaka malagasy re zavatra reny. Fa io resaka alatromby io zany zany dia resaka andin-jolahy fotsiny, fa tsy resaka hoe fomba any atsimo. Taloha zany nampianarina antsika hoe fomba any atsimo hoe tsy lehilahy raha tsy mahay mangalatromby, fa taty aoriana zany resaka fangalaran'omby zany tsy ohatr'izao. Zany dahalo zany efa zavatra hafa mihitsy zany, zavatra mitranga amin'izao fotoana zany efa tena hoe bande organisée. Ary tsika tsy mino mihitsy raha ohatra ka olona manjatonjatony zany dia tsy hita mpitandro filaminana ny ferahan'izany olona zany. Olona folo mivorivory ery ara dia efa hita, olona 30 soatran'izany mandeha daholo ny information. Ary aiza moa le fampanantenana natao amin'ny filoham-pirenena tamin'ireny nanao propagande reny, aiza le pusinomby, aiza zao le pusy zao ny ilantsika an'izany. Zany le tenentsika hoe nampanantena adrisy, nampanantena tsy misy, ary nampanantena volana ny filoham-pirenena. Aiza le pusy lazaina fa erovana ny omby sy sozaraina maimaim-poana amin'ireny piompy reny, aiza le pusy ary aiza le hélicoptère lazaina fa entina hanenjehana an'ireo alatromby any amin'ny faritra misy an'izany. Ny hélicoptère lozany ny mpitondra fanjakana anaovana oera fotsiny, ny olona tsy tokony hitaingina azy no mitaingina azy. Mafantatra an'izany daholo ny ao anatiny antemeram-pirenena, mafantatra fa be dia be ny tsy tokony hitaingina zany hélico zany. Fanaovana oera le izy dia mandeha ary andeha ary ministry mimponina, dia iny misy olona vahoaka be miaraka aminy dia mamakary ny ministra zao, ary mbola misy ara tsy ministra kory fa ministra taloha samy nahititsika reny oera nataony androany ny fifidianana vice président amin'ny assemblée nationale. Tsinona intsony izy fa ex ministre nitaingina an'ireny hélicoptère reny, tonga nanao oera tany amin'ny tany faritra Tomasina any.
aizy reny heliko reny zao nampanantenana ny olona rehetra zay mijaly amin'io resaka tsy fandriampalemana amin'ny resaka dahalo sy ny alatromby io dia io hitantsika mampalahelo tena mahavaky fo mahita hoe any Amedionga Atsimo dia misy andian-dahalo efa hoe hotelin-jato asa aloha izy ny tena mahafaka manisan'le olona marina hoe firin-jato le izy fa manjatonjatony mamono olona mandory tanàna manao mampandositra olona mamono olona sivily mamono mpitandro filaminana nefa itsaka kely etsy le omby angalarina hoe telonjato sy arivo amanarivony le omby nangalarina zareo dia tsika ve dia mino eto amin'ity fandarana miara-manonja ty fa normal zany dia tsy ho hita ve zany hoe omby amanarivony dia tsy hita ny mpitandro filaminana fa le olona mpanaradino ariparipaka maty tena mampalahelo le na mpitandro filamina izy na mpitandro filaminana izy na sivily na mpanaradia zany maty mampalahelo le olona dia zany ve dia tsisy ahita zany raha ohatra ka dia fasana mpitandro filamina araka ny tokony ho izy tsy lavitra n'izany midongotsiza zany ange le sistany misy an'izany akora vao nametrahany ny président république an'izany BOA zany mbola tsy lavitra ny toerana iokory ary tena ohatra ny fifanjifinjavatra mihitsy moa zany le izy hoe any amin'ny toerana izay ametrahana n'le BOA no misy alatrombo goavana be toy izany dia aiza daholo le fitaovana aiza reto le inona moa zany ny anaran'ireto blindé rehetra izay nanaovan'ny italien serasera fangalana sary reto aiza daholo reny fitaovana lazainareo fa omena ny mpitandro filaminana anenjehana dahalo e aiza izy reny atao aiza izy reny atao inona atao fangalana sary sy anaovana sinema fotsiny kay samy mahitsika izao daholo ny zavatra misy ary eto moa zany dia tsy hanavahana intsony rehefa mitovy fijery ohatr' zany hoe na ny mpanohitra na ny ao anatin'ny fitondram-panjakana dia samy manotantena ary samy ny zavatra misy fa bande organisé io ary misy olona tena mibaiko ary misy dahalo ambony latabatra mikasika an'izany hialatrombo goavana be zany marobe no miteny an'izany fa tsy normal zany fa tsy isy olona angalatsomby amanjatony ohatr' zany a dia tsy ho hita fotsiny eo ireo omby ireo fa tonga dia any amin'ny sistany any tonga dia ny anaty sambo any tonga dia aondrana nefa tsika mahafantatra fa tsy azo atao intsony manondrana omby velona na omby maty zany dia zay ny zavatra resantsika foana zany eto hoe zava-doza tsy fandriampahalemana tena isika eto dia mampahery ny olona any amin'ireny faritra rehetra izay misy any asan-dahalo ohatr' zany fa misy bande organisé eo ary misy dahalo ambony latabatra ao misy généraly ao misy mpitandro filaminana ao misy officier supérieur ao misy tsy fantatra ihany koa misy olom-boafidy ao misy chef district ao misy an'ireny mpanadio an'ireny bokon'omby reny reny fiba reny misy organisation be dia be ao fa ny zavatra mampanahy ao anatin'izay efa tsy manadio an'ireny bokon'omby reny tsondry zareo fa tonga dia efa hita ny lalana andianana hoe ariny sambo miandry an'ireny omby reny dia zany ve dia tsika ve dia ino fa ny fitondram-panjakana tsy mahalala an'izany tampoka eo dia hoe misy andihana dahalo be ohatr' zany mampalahelo fa horipaka tanteraka ny omby any amin'ny faritra atsimo iny zay omby any amin'ireny faritra iny dia fiainan'ny olona manontolo na misy fahoriana na misy fifaliana io koa ny mariky ny mahatretre marika ny maha-olombelona hoe tena manana ianao rehefa manana zany omby zany nisan'ny ombinao no hitsaran'ny olona any aminao fa tena olombe ianao eo amin'ny tanàna resaka ekonomika resaka sosialy zany rehetrarehetra zany mikoty zany ho an'ireny olona any faritra zay misy an'iny faritra atsimo iny indrindrandrindra fa atao ohatr' zany le vahoaka any miantso vonjy eo iakory ange nametrahana le BOA aiza zany zay ny ilana nytony hélicoptère tony anenjika an'izany fa inona ny zavatra mitranga mampalahelo tena hoe tany lavitra andrina tena mampalahelo le vahoaka any mampahery zareo tsika ary miombina lahelo amin'ireny olona izay lava ao anatin'izany fanenjehana ny fananany sy fanaradiany zany fananany zany mampahery an'ireny mpitandro filaminana isaina amin'ny ratsan-tanana ireny izay
raha mihoatra an'ireo dahalo ireo aiza nahitan'izany dahalo be manana an'izany basy be deaibe zany raha tsy avao mitandro filaminana e iza no mibaiko an'izany iza no maka mahazo an'izany tombontsoa zany zava-doza ny zavatra mitranga eto amin'ny fireneny ity eto Antananarivo moa zany efa be deaibe no miteny hoe nareo Antananarivo ao nge raha tsy misy andreo omby tonga eto Antananarivo reto nareo dia tsy mihinan-kena intsony ary be deaibe no miteny hoe anisan'le omby very avy any amin'ireny toerana misy resaka fangalanan'omby ireny no hoantsika eto Antananarivo fa ny tanina mipetraka amin'ny maro zany kanefa tsika eto Antananarivo ary sy amin'ny faritra rehetra manodidina efa mitovy amin'ny kilao any Henan-Kisoa ary mbola misy ary lafo noho ny Henan-Kisoa ny sasany no hoantsika eto amin'ity faritra ity nefa ny omby ery ataony zareo ohatr' zany mampalahelo reny olona reny ny kere moa zany efa tsy tenenina intsony amin'ny faritra atsiminy fa ho tana rehetra izay mitranga amin'ity fireneny ity miseho daholo araka ny tenentsika teo efa tsy tahian'Andriamanitra intsony ngamba nireo mpitondra reo be loatra ny fahotana izay ataony ary tena mila fibebahana faobe izay mila amin'ity fireneny ilaina amin'ity fireneny ity misy olona men'Andriamanitra zany talenta sy fahaizana sy zany fanalana n'izany asa devoly zany eto amin'ny fireneny ity ary tsy mpaminany santoka fa tena hoe mpiandry tena hoe ara-dalàna mpiandry manaraka ny norme mampiandry azy manana an'izany fahaizana izany fa tena veritsika ary ny teneniko hoe hoy aho hoe miosindra fitondrana ty fitondram-panjakana ty miosindra isan'andro na misy fahoriana na misy fifaliana io koa ny mariky ny eritrerisika rehetra matretre marika ny maha-olombelona hoe tena manana ianao rehefa manana an'izany omby zany nisany ombinao no hitsaran'ny olona any aminao fa tena olombe ianao eo amin'ny tanàna resaka ekonomika resaka sosialy zany rehetrarehetra zany mikoty zany ho an'ireny olona any faritra izay misy an'iny faritra tsiminy indrindrandrindra vata ohatr' zany le vahoaka any miantso vonjy eo iakorangena metrahana lehibe ho aiza zany izay no ilana nytony helikoptera tony anenjika an'izany fa inona ny zavatra mitranga mampalahelo tena hoe tany lavitra andrina tena mampalahelo le vahoaka any mampahera zareo tsika ary miombina lahelo amin'ireny olona izay lava ao anatin'izany fanenjehana ny fananany sy fanaradiany zany fananany zany mampahera an'ireny mpitandro filaminana isaina amin'ny ratsan-tanana ireny izay raha mihoatra an'ireo dahalo ireo aiza nahitan'izany dahalo be manana an'izany basy be deaibe zany raha tsy avao mitandro filaminana e iza no mibaiko an'izany iza no maka mahazo an'izany tombontsoa zany zava-doza ny zavatra mitranga eto amin'ny fireneny ity eto Antananarivo moa zany efa be deaibe no miteny hoe nareo Antananarivo ao nge raha tsy misy andreo omby tonga eto Antananarivo reto nareo dia tsy mihinan-kena intsony ary be deaibe no miteny hoe anisan'le omby very avy any amin'ireny toerana misy resaka fangalanan'omby ireny no hoantsika eto Antananarivo fa ny tanina mipetraka amin'ny maro zany kanefa tsika eto Antananarivo ary sy amin'ny faritra rehetra manodidina efa mitovy amin'ny kilao any Henan-Kisoa ary mbola misy ary lafo noho ny Henan-Kisoa ny sasany no hoantsika eto amin'ity faritra ity nefa ny omby ery ataony zareo ohatr' zany mampalahelo reny olona reny ny kere moa zany efa tsy tenenina intsony amin'ny faritra atsiminy fa ho tana rehetra izay mitranga amin'ity fireneny ity miseho daholo araka ny tenentsika teo efa tsy tahian'Andriamanitra intsony ngamba nireo mpitondra reo be loatra ny fahotana izay ataony ary tena mila fibebahana faobe izay mila amin'ity fireneny ilaina amin'ity fireneny ity misy olona men'Andriamanitra zany talenta sy fahaizana sy zany fanalana n'izany asa devoly zany eto amin'ny fireneny ity ary tsy mpaminany santoka fa tena hoe mpiandry tena hoe ara-dalàna mpiandry manaraka ny norme mampiandry azy manana an'izany fahaizana izany fa tena veritsika ary ny teneniko hoe hoy aho hoe miosindra fitondrana ty fitondram-panjakana ty miosindra isan'andro zao samy eritreritsika rehetra any amin'ny toerana izay misy atsika any mandeha ny fotoana nefa mbola maro ny zavatra tiana ho tenenina ao anatin'izay amin'ny zao tsika miteny zao dia
mbola mamerina ihany ny fiarabana ndreo namantsika izay nanao polo rouge na ny akanjo mena zany izay nivoaka somatsara tamin'ny sabotsy araka ny tenen'ny namana teo voaka somatsara zareo reo a tsy maintsy misy ny isy ny fotoana ionatsika dia miarabanareo izahay eto amin'ity fandarana miara-manonja izay koa nefa dia tsy mamelanareo fotsiny ohatr' izao tsy namelanareo irery hatramin'izay ary tsika tsy maintsy mbola iona ary iona mihitsy moa tsika rehefa aveo tsy maintsy iontsika rehefa aveo a dia ifampiresaka ary isy fotoana omentsika sehatra ireo namantsika ireo eto amin'ity fandarana miara-manonja ity na zany na tsy zany ara dia mankaherin'ny tsiraray foana ao anaty zao fasairanana misy atsika zao fasairanana ara-piainana mihitsy ara-tsosialy resako eto marary mifoky mahita ny olona milahatra vao maraina hitady an'le vola dimy alina reny olona reny moa zany dia le olona ny angarana moa zany ao anatin'izay asa natao atsapaka ve na tonga andreny olona reny nahazo an'izay anjara zay fa marobe ny manodidina an'ireny tsy nahazo fa le vola zay tokony zarainy mpitondra fanjakana zay tsy zarainy hatramintsika miteny zao laniny amin'ny zavatra hafa nolana iny tamin'ny zavatra hafa mbola hanadinantsika anazy araka ny tenen'ny namana rehetra eto ny tenen'ny namantsika teto dia ny fandarana miara-manonja eto foana tsika ary tsy hiala amin'ity fandarana ity raha mbola men'Andriamanitra hery ihany koa ary mbola men'Andriamanitra n'izany fahasalamana izany rehefa tonga ny namantsika sasany izay nahita maso ny zavatra nitranga tany amin'ny faritra andilana tany Ambatondrazaka iny dia ho avy eto zareo ireo namantsika izay nogadraina ihany koa tamin'ireny resaka polo rouge reny niaraka tamin'ny miara-manonja reny ny miara-manonja amintsika metsika setra ihany koa hitantara ny ainany zareo an'izany figadrana sy ny fomba ny samborana any zareo zany zaraintsika eto zany fotoana izany ary averiko eto tsy noho ny famindrapon'ny fitondrana na ny famindrapon'ny fitsarana no nampivoakandreo olona reo fa namita sazy telo vola zareo mbola misy appel io zareo no mivoaka raha-pitsarana mitoy mbola misy namantsika ihany koa any zay colonel efa retraité zay voasambotra niaraka tamin'ny zareo moa zany fa tsy nitsaraina niaraka tamin'ny zareo satria efa nitsaraina melohan'ny fotoana izy efa nanaova ny saigy filazana melohan'ny fotoana ary efa fantatritsika ny zavatra tiany aviana tamin'izay satria nitady boky émissaire izy tamin'ireny fotoana reny matsiaro ambavaka ny namana iny ihany koa misy namantsika ihany koa any misy Andry Berija any misy any ministra Roly Mersa zay migadra ihany koa mbola any amponja any hiaran-tserany aina misy namana any tsy hafa any reny olona reny moa zany tsy afaka miaino ny tony fandarana tony a mampaheran'ireny olona reny zay ary mirary fahasalamana satria any amponja amin'izao fotoana zao indrindra fa zany any tsy hafa zany mangatsika sanatria ohatra ny anaty fasana mihitsy moa ny any moa filazany any tena fasana no any ary hitantsika hoe ny olona mbola tsy tany no manao mitraketraka sy ohatr'izao tsy maniry hoe tonga hoe andehananareo any fa aza manody ny zavatra ataonareo amin'ireo olona reo zay no anjarako androany a taperiko eto aloha zay anjarako androany zay a mametraka ny veloma finaritra antsika rehetra dia samy tahin'Andriamanitra ho manaraka indray